diabe ampilaminana zay ataon'ireo collectif de candidats izay miainga eny amin'ny fiantsonan'ny zotra 7% amin'ny ty maraina ty eo akatso no ifamtonana miaraka amiko eto ifanira zafy manantany Yenikaja Rakoto Manantsoa Arfidy Ramanandray be eo ihany koa i Jacques Ralter izay iaraka eto ifarimbona itondra ny famakafakana sy ny resadresaka makasika ny zay angaredokevitra izay misy ny mpanatotosa ao ambadiky izao sary zao ireo mpandrindra amin'ny ara-teknika rehetra isorana isaka sitrahana ao ambadimbadiky ao isorana toraka izany ihany koa ireo fahitalavitra sy onjapeo izay mampita an'ity angaredina ity manerana ny Madagasikara maromaro moa izy ireo ka ngamba tsy ho tany saky satria fa diso aitsika loatra araka ny fandaminana eto amin'ny angaredo kevitra de manao zavatra tsy mora ary manao mora tsy zavatra misy ny rindran-damina misy ny tsinjara ndraikitra izay entina eto ny fanarahana eto moa de Yenikaja Rakoto Manantsoa no mpandrindra ny eto izay manome toromarika misy ihany kosa ny any ambadimbadika any izasy ifanira zafy manantany de eo mivezivezy eo tonga de omeko any Yenikaja Rakoto Manantsoa avy hatrany ny fandrandrana satria fanokafana fotsiny ihany zay netiko zay fanombohana n'izao angaredina izao. Miarabanao sy Ratolo Janary miarabanao Faniry Razafy Manantany ary anterana ny araba omba ampiraritsoa atsika mianakavy any tokatrano any amin'ny anaty fiara fitaterana any eny etsina eny amin'ny toeram-piasana samihafa maro be ireo mandray ny feo eny potitsofina manaraka ny fandarana angaredo na ireo malagasy manerana ny nosy manaraka ny fandaratsika zay rana ny mpanao gazety moa mazava ho azy amin'ireo fantsotserasera samihafa izay afahana manaraka ny angaredona zany maromaro izy ireo misy fahitalavitra akoatra ny fahitalavitra dia misy ihany koa ny fantsona toy ny amin'ny internet ny YouTube ny Facebook sy ny sisa de miarabantsika rehetra isika piray tanindrazana samihafa ny any ampitan-dranomasina any tsy adino fomba fiteny nainy hoe tsy zary ho fariparitana nao soritsoritana satria raha isika olo-pirenena tafahoana tafaresaka aminay miangavy arabo manokanao zay mba ataovy kokoa ao zahay sy ny sisa de mety ho any amin'ny ray latsaka anytsika anao an'izay kokoa sy ny sisa izay fa de zao ataonay indray elatra zany rehetrarehetra zany arabaina ho membronahitra isika mianakavy ary dia saina mpanajana anaraka ny fandarana indray zany manomboka amin'izao amin'ny 10 zao nisy fanamariana avy any aminareo fanamariana hoe ohatrany amin'ny sivy ary anele amin'ny sivy ka hatramin'ny 12 ane le soratra amin'le générique tena mariny zany amin'ny sivy zahay de efa manomboka mikaondo izay mpanao gazety efatra amin'ny rahalaza izay mpanao gazety sy ny mpanentana zany eto amin'ny fandarana angaredona mandamina ny amin'ny hoe inona ny vaovao androany de ahoana no hitondrana ny fandaratsika amin'ny 10 miditra eto ilay amin'ny 12 aza netreretana hoe taperina amin'ny 12 fa ny fiazakazaky ny rahapirenena de manery atsika manohy ny fandarana hatramin'ny efatra sasany hatramin'ny efatra hatramin'ny telo sasany indraindray fa dia azavaina amintsika ihany izany rehetrarehetra inona ny vaovao zany de tsotra ary horesantsika eto maintsy ny filazako ny amin'ny hoe ny tena ventina ho amin'ny an'io ty de ny fampiatsony ny ACC an'ireo candidat ireo candidat rehetra amin'ny 12 ratoandro ho amin'ny an'io ty zany hoe isy zany ny fionana eo amin'ireo candidat sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ankilan'izay ihany koa ny diabe manomboka amin'ny 10 sasany amin'ny 112 eo raha ny toromarika eny akatso eny araka ny fanambarany mpanentana sy Ratolo Janary teo ny tamin'ny fanombohana ny fandaratsika ny fanambarana samihafa na ny antaratasy na ny fifampiresahana mivantana izay ataon'ireo manatanteraka izany ny firenena mikambana dia nanipika ny fampiasan-kery sady tsy ilaina no tsy mifanaraka amin'ny zava-misy izay tsikaritra hatramin'ny fanombohany hetsika ataon'ireo collectif de candidats izany ary nilaza ny firenena mikambana fa tena nitaintaina mafy ihany koa manamafy manoloana ny fitotongan'ny zava-mitranga mikasika ny zon'olombelona eto Madagasikara amin'izao fanatonana ny mahakaiky ny fifidianana filoham-pirenena zao
de mijoro ny karazana mandatezana na vondrona na vovonana samihafa izay milaza fa mandany fikorotanana mandany tsy fanarahan-dalàna atanan'ireo ray aman-dreny toy ny filohan'ny HCDD teo aloha na vony Pierre Lenoble ohatra ny tale général ny fiadidinan'ny république tamin'ny andron'ny amiral Gérard André Lemrovasson isan'ny nana hevitra ihany koa mikasika ny raharaham-pirenena ny transparence internationale dia nilaza ihany koa ny amin'ny hoe fahitan'izy ireo ny fitotongan'ny raharaham-pirenena sy ny zava-mitranga amin'ny resaka politika amin'izao fotoan'izao misy fanambarana maromaro ao fitakina sy faneho-kevitra nataon'ireo vondron'ny mpisolo vava na ny pôle des avocats miaro ireo rehetra nampidirina ponja tamin'ny zay hetsika nataony ny teo anivy ny collectif des candidats izay fanambarana zay mazava ho azy fa ho resantsika eo akilan'izay ho resantsika ihany koa ary isan'ny vaovao amin'izao fotoana izao ny miteraka adihevitra be ny mikasika ny fisamborana ny mpiambina manoka ny candidat sy teny Randriana Soloniaiko izay miteraka adihevitra be moa zany ary ho resantsika eo ny antsipriany mazava ho azy ny famoahana ny tsy ambaratelo ny votoatin'ny fitsaboana ny candidat Robelina Andry sy ny famoahana an'izany atambajotra tserasera nataon'ny ministera ny fahasalamana tamin'ny alalan'ny profesora iray dia tsy maintsy ho resantsika eto ihany koa satria tena nitondra fanazavana ary namaly ity candidat iray ity zany Andriamatoa Robelina Andry ho resantsika eto mazava ho azy ny hoavin'ireo requête napetraky ny candidat Robelina Andry sy napetraky ny filohan'ny antenimierandoolona Hermana Narazafa Mahefa ihany koa mazava ho azy dia isan'ny vaovao ho arahantsika sy ho fakafakaitsika eto ny fanambarana nataony FFKM ankilan'izay izay verina fa zava-dehibe dia tsy maintsy ho jerentsika amin'ny antsipriany ihany koa de ny angavy anareo maly zay tafaresaka tanay miresaka ny amin'ny hoe manome vaovao misy olona 20 ty aminay ao ny mpanasa lamba ao ny mpibata entana ao ireo mpivarotra eny amoron-dalana nentina hoentina omena efatralina hatramin'ny eninalina hoe hoentina hanohatra n'ireo lay fihetsiketsehana faneho-kevitra ataon'ny collectif des candidats na inonan'izany teny amin'iny faritra Ambohitrarahaba iny na inonan'izany ny faritra Kasina iny na inonan'izany ny faritra avy any amin'iny faritra Alasoro iny misy ny vaovao nampitainareo mikasika izay eno ihany koa ary voaray ny fitarainana samihafa fampitambavao avy amin'ireo mpampianatra izay terena avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara hiditra ao mpikambana ao anatin'ny antoko TGV asaina mameno taratasy ary akilan'izay de misy ihany koa ireo mahazo misy ihany koa nefa tsy mahazo fa de lela vola hatrany amin'ny roetsy hatramin'ny 5 sy roetsy ariary no ambara fa avoaka ho tambiny zany araka ny fijoroana vavolombelona maro samihafa izay voarainay mpanao gazety zany amin'izao fotoana izao de mandeha ny ambiance ao anatin'ny firison'ny candidat iray Andro Rajoelina amin'ny resaka fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao fa dia ambiance ranoray no hita tany Antsiranana tany mazava ho azy fa tsy maintsy misy ihany koa ny ampahany zany ho resantsika ho fakafakaitsika amin'ny teny zany hoe raha izay rehetrarehetra zay tompoko lasy tompoko vavy no fitinina dia sarotra ny mintina azy sarotra ny ilaza hoe maivana zany na vitsikely fa dia aloha hevitra be dia be reo kanefa iverina fa mifandraika sy mifamatotra amin'ny fiainam-pirenena amintsika amin'ny teny zao ny antsipriana zay dia ampahafantarina antsika aloha zany fa de tena be dia be no ambareto akilan'ireo rehetrarehetra eo mazava ho azy ny vaovao misongadina eny anivon'ny terrain zany eny Ankianja manoloana ny hetsika ataon'reto eo anivon'ny collectif des candidats ici Ratolojanahary efa eo fa efa eto amin'ny plateau ihany koa ny mpanao gazety Arfidy Ramanandray be miaraka aminay amin'ny rahalahy eto amin'izao fotoana izao araba fotsiny aloha Arfidy dia arindratsika eo antony miarabanao zoky miarabanao Enikadra miarabany Faniry Razafy Manantany torako zany dia mitondra ny teny fiarabana
ho antsika zay manaraka ity fandaran'ity na amin'ny sehatra manahoana na aiza no andraisantsika izany eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina ny namana mpiara-miasa zay ao ambadiky ny sary sy ny feo dia arabaina avokoa any amin'ireo station zay mampita ity fandaran'ity fantsina hoy namantsika inkajarakoto manatso dia arabaina avokoa ianareo namana mpiara-miasa zay mitoto mafotsy mahandro mamasaka ary tahaka izany zay anovana teny fiarabana lehibe ny mpiara-miasa eto amin'ny plateau Enkaja Rakotomanatso ny namantsika sy Ratolojanahary ary ny zokobianay Arfidy Ramanandraibe zay miaraka eto amin'ity fandarana angaretona ity isika rehetra zay mety any ambadika any koa kanefa mampita ny vaovao marobe dia marobe dia anaovana ny teny fiarabana toraka zany any koa reo namana rehetra zay nisehatra teo amin'ny tontolon'ny asa kanefa tsy manadino dia anaovana ny teny fiarabana ianareo satria dia misy ny mandefa amin'ny afatra miafy na misy mandefa amin'ny alalan'ny someso antarby hoe zao ihany koa ny vaovao ry zandry isany zao ihany koa ny vaovao ry rahalahy isany ry ranada isany aty aminay atya dia voaray avokoa zany rehetrarehetra izany dia manasantsika indray zany ao anatin'ny ora vitsivitsy sy maromaro iarahana aminay ireo isy ny vahiny araky ny fandaminana dia raha tsisy ny fivana hisy solomamoaka ny Madagasikara ivahiny eo tahaka izany ihany koa ny ray aman-dreny Ralitera Jacques sy ireo avy amina antokona fikambanana hafa zay hanaovanay ny fandrindrana satria izy ty moa zany mahangaredona azy izay de miezaka tsika minakavy no hitondra izay hevitra avy any amintsika izany noho izany alao hery tompo lahy sy tompo vavy ao anatin'ny fanarana angaredona amin'ity androany alarobia fa 1 volana oktobra ity eny ary faingo kely ao ambadika ao dia arindra sy alamitsika ny fizotran'ny fandarana vetivety ho an'ny namana teknisianina ijerenay ny fomba ampidirana amin'ny fandimby ny vahiny tondrana ihany koa ny famakafakana ary andrindrana andraisana ny vaovao avy ny akianja eny ary
Ary tompoko lasy tompoko vavy manomboka eto dia mitohy tsy ankijanona itsony ny fandaharana angaredina ao amin'ity tontolo andro ity amin'ny ao anatin'ny ora vafaritra fa iarahantsika. Inona moa zany no maika ho an'ny olom-pirenena ho antsika menakava ny vaovao andrasana amin'izao fotoana izao. Anao ahoana ny eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eny. Inona no valiny ho asetry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny taratasy natao ny filohan'ny anteny Merandolo Hermanina Razafimahefy. Inona ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana satria misy kandida mitsabo tena tsy afaka milahatra amin'ireo kandida samihafa ao anatin'ny fitaom-pifidianana. Fa indrindra ao amin'ny atoandro ity amin'ny 12 ora izy mirahalahy eto amin'ny plateau dia zao. Inona no resaka ho ataony ACC sy ireo kandida 13 zany, ireo kandida izay atsona zany. Zany rehetrarehetra zany vaovao fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany anefa izao tontolo izao dia mijery ihany koa ny zava-mitranga eto Madagasikara ka mahatonga ary mamoaka tsoakevitra momba fahitan'izy ireo ny zava-misy. Ny faneho-kevitry ny firenena mikambana ny transparency internationale no hojerentsika eo satria dia manamarina ihany koa zany rehetrarehetra zany ny famakafakana izay nataontsika teto nandritra ny fotoana maharitra. Raha efa vonona namana teknisiana dia Sira Toljanary ao ambadika eo no mandrindra an'izay Faniry Razafimanantany kosa mitondra amintsika ny votoatiny io fanambarana samihafa amin'izao fotoana izao io. Eny ary ity hitantsika ity moa zany ny fanambarana zay navoaka ny teo nivo ny firenena mikambana amin'ny temin'ny frantsay izy ity fa miezaka zany zay eto mba azotsika azy mandray azy amin'ny teny malagasy dia raha dikatsika izy dia zao fa ny okevitra ny mpitondra teny birao ny firenena mikambana amin'sana Zolombelona Seif Magago mialohan'ny fifidianana eto Madagasikara. Manany amin'ny faratsiny ny Zolombelona eto Madagasikara izay amin'izao akatoky ny fifidianana filoham-pirenena ka saina tao ao anatin'ny ray volana izao. Taorian'ny fampiasany mitandro ny filaminana ny famoretana tsy ilaina sy tsy araky ny tokony ho izy mba hanaparitahana fietsiketsehana milamina efatra tao anatin'ny tababolana.
raha manomboka amin'ny fomba ofisialy anio ny fampelezan-kevitra omaly zany amin'ny fifidianana dia miangavy ny manam-pahefana malagasy izay mba hiantoka ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fanjakana tandalana mandritry ny fotoam-pifidianana. Tokony homena toromarika mazava ny mpitandro filaminana mba hanaja ny zo amin'ny fahalalahana maneho hevitra miara-mivory sy mivory ary tsy mampiasa hery sy tsy mifandanja mba hisiny ny fifidianana malalaka madio ary mangarahara. Ny fomba filaminam-bahoaka toy ny ilaina fahazondalana hanaovana fihetsiketsehana mpilaminana dia tsy tokony hampiasa ny handana hanakiviana ny fivorim-be milamina. Etsym-panohelana natsony kandida 120 avy amin'ny mpanohatra tamin'ny 2 volana oktobra no nara-paharitany mpitandro filaminana nampiasa bomba mandatsatra-maso ny darika sy ny sambotra mpanao fihetsiketsehana ampolony sy olona teo an-toerana. Kandida ho filoham-pirenena 2 sy filohan'ny mpanjakana teo aloha no naratra ka voatery nahiditra hopitaly. Ny etsym-panoherina taorian'izany ny 9 sy 7 oktobra dia nosakana ny fampiasana nosakana ny mpitandro ny filaminana ny bomba mandatsar-dranomaso ny balafingotra. Marihana fa fihetsiketsehana 2 hafa no tsy voahelingelona ary ny farana ampilaminana raha tsy nisy ny fitsabahana nataony mpitandro ny filaminana. Ny sasany amin'irony samborina nandritry ny fihetsiketsehana tao anatin'ny tapabolana lasa dia mbola tazomina. Anisan'izany ny sekretera jeneraly ny antoko politika izay fanoherana. Tokony horaisina angana amin'ny fanarahana ny lalàna manan-kery ny toe-javatra iainan'ireo manao fihetsiketsehana izany. Iny ny avy amin'ny firenena mikambana fa ny iray ny transparency international zany dia hovakitsika ihany koa ataontsika mamaika zany. Dingana ilaina amin'ny fanovana demokratika ny fifidianana. Na izany aza ny fiaratsy ny toe-draharaha momba ny zon'olombelona miaraka amin'ny fampiasana famoretana tsy ilaina sy tsy mifandanja araka ny nomariany Brown firenena mikambana momba ny zon'olombelona izay voavy mivakitsika teo voaingana dia manondro fa tsy hanaja ny fenitra iraisam-pirenena ny fifidianana voalamina amina toe-javatra toy izany. Atahorana tsy ho demokratika ny fifaninanana voalahatra satria feno ny disadisa. Noho izany miantso ny saim-bahoaka sy ny olom-pirenena ny transparency international eto Madagasikara mba ho mailo sy anavaka ny toerana ho avy sy ny fanambarana politika. Manamafy ny fisalasalana momba ny fahamarinana ny zotra-pifidianana ankehitriny, ny zava-nitranga sy fanambarana voaingana. Hita fa azo ny tombotsoa manokana ny fanjakana ary ny akamaroan'ny androm-panjakana dia ataony ny antoko politika manao takalinaina ny fifidianana. Toalevina ihany koa ny fitsarana sy ny mpanantanteraka toy ny polisy sy ireo mpitandro filaminana hafa izany. Ny fanararaotana ny androm-panjakana sy ny lalàn'ny repoblika dia manakana ny fizotry ny lalàna sy ny fifidianana amin'ny fomba mitombina izay tanjona tratrarina. Toa voahidy avokoa ny safidy sy vahaolana rehetra azo atao. Mikorota ny Madagasikara, ny transparency international Madagasikara toy ny CCO hafa dia maneho ny asa fanabeazana ny olom-pirenena momba ny fifidianana sy ny fanabeazana olom-pirenena. Saingy mangataka ny hery politika hivondrona hitady vahaolana aingana amin'izao toe-javatra izao mba hialana amin'ny fikorotanana ara-tsosialy sy ara-politika ary hiarovana ny asan'ny vahoaka sy ny vahoaka ny tombontsoa ny firenena. Tsy maintsy tsy manampy ny hery malagasy amin'ny famahana izao krizy izao ny rafitry ny firenena mikambana, ny vondrona afrikanina, ny sadeka ary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny akapobeany izany. Zay amin'ny akapobeany. Miezaka tsika zany ny mba handika azy amin'ny fomba izay tokony azon'olona azy moa zany amin'ny teny malagasy. Iainkaja sy Arifidra Manandray be. Misy mot-clé be dia be tao anatiny zay tsy maintsy horaisitsika ary ho fakafakaitsika. Ao anatiny teo zao dia hoe ny fahamendrehana tsy hitatrasy fifidianana 324 izy ny transparency international tsy hitatrasy tsy hitapopoka ny fahamendrehana sy ny mangarahana. Zay ny lohateny lehibe nomeny an'le fanambarana efa nadika ny faniry Razafy Manantany malalaka teo. Tsy hitapopoka ny fahamendrehana sy ny mangarahara amin'izao fifidianana izao. Nisy mot-clé ihany koa tamin'ny fanambarany firenena mikambana le hoe frappé arbitrairement misambotra mively de misambotra arbitrairement zany hoe amin'ny fomba tsy misy antony tsy ara-draviny ireo mpanao fihetsiketsehana.
mavesatra be zany a ny constat hitany izao tontolo zao eto Madagasikara am'izao fotoana zao Alfred Ramanandray be. Misaotra Enikadja, nazava angambany ataoko ny famadiana n'ilay teny farany tsy hay teo teny gasy nataony Vaniry. Misaotra ny ao ambadika namana teknisianina rehetra izay sahirana mafy ny namana sy amin'ny fandrindrana an'ireny rehetrarehetra ireny eo ambadibadika eo miaraka aminay tany koa moa zany sy zany a, ary misaotra antsika menakavy mbola manaraka tsy tapaka ity fandaharana angaredina ity izay ataontsika hoe efa tafiditra ao anatin'ny tontolo andron'ny ndramalagasy amin'izao vanim-potoana izao ny fijerena sy ny fiainona an'izany angaredina izany. Mankasitraka satria raha ny feo tonga ty aminay, raha ny zavatra hoe constaté zany ny tsapa sy ny hita de hoe efa mandraka tanteraka manerana ny nosy ity fandaharana angaredina ity, ary efa ataon'ny olona ho sorsa fahazahoana vaovao. Izay anton'izay raha manainika azy rakoto manatsoa no mahatonga atsika eto amin'ity fandaharana ity ho sarotiny na amin'ireo olona mivahiny eto amintsika na eo amin'ny fikirakirana an'le vaovao, satria amin'ny situation na ny toe-javatra misy eto Madagasikara tahaka izao dia tena tandremana ny fampilazana vaovao, satria il suffit d'un étincelle, izany mety pitika afo kely fotsiny de efa mety aniba zavatra be da be, mety hitarika fikorotanana sy fanakorontanana ao anatin'ilay firenena. Izay ny amin'inona amina Enikadja fa anakiroa no azosika tenenina zany hoe fanambarana novakinina tamintsika teo navadiky Faniry tamin'ny teny malagasy moa le izy teo. Mazava be ho raisitsika voalohany a nataon'ny firenena mikambana, ny faharoa ho an'ny Transparency International, fa ny zava-misy namana Enikadja, zava-misy namana Ralitera de zao tsotra fotsiny tsy nisy zava-baovao reny, na ny zavatra nambaran'ny Transparency International na ny zavatra nambarany zareo teo anivo ny firenena mikambana de tsy nisy zava-baovao. Ny fomba sy ny fisehoany sy ny vanim-potoana, ny fotoana nitsangany, ny tenenana azy no niova, fa le zavatra nisy nambara de tsy mbola tsy zava-baovao velively. Ny zavatra tiako marihana fotsiny namana Enikadja namana Ralitera de hoe zao amin'ny akapobeny a zany ONU zany, io zany ratsy manaka goavana indrindra ny firenena mikambana, de io vao misahana hoe misy ny sadeka ry, misy ny UA ry, misy ny sisa ny badibadika be any, fa io a ny foibeny organisation internationale io fa ny ankoatran'izay régional dolidoly. De izao ny zava-misy a itony organisation itony rehefa miteny manao fanambarana de amin'ny akapobeny rehefa miteny manameloka ny fisina herisetra ohatra, manameloka ny tsy fahampiana mangarahara ohatra, fa rehefa niaino anao teo ilay zavatra mikasika ny Madagasikara nataon'zareo tao anatin'ny ONU de niditra tamin'ny pitsopitsony ry zareo, niditra tamin'ny antsipiriany ry zareo, mba entiny zareo mihitsy maneo hoe tsy aradrariny le zavatra atao ao Madagasikara, arrestation arbitraire na ny manao manifestation ozy le manifestant na ny piéton mpandalo de tainitsopeny izy ireo le hoe milako frappé arbitrairement. ino tsara voapetsaka mihitsy zany hoe tsy voajery intsony zany hoe olona incontrôlé, olona tsy mahalala ny asany na olona nahazo baiko anjambany no manao an'ilay ataontsika hoe fisamborana, satria voasambotra ozy na ny manifestation mpanao manifestation ny pietsika na ny pason mpadalo ary de mandeha ny fisamborana ozy a, de mandeha ny fikapohana ozy a, de mandeha ozy ny tifitra amin'ny bomba lacrymogène, de mandeha ny fitifirana amin'ny baska otsoa,
zany hoe voatanisa atao dolotolo hoe rano totaly nyjerena de hoe io manifestation pacifique io tsy tokony nampiasana an'zany zany rehetra izany na ny satria pacifique le izy ozy na ny bomba lacrymogène na ny baska otso na ny taty amy Kasablanca raha moa de nisy ny laza mihitsy fa de tsy fatsa moa hoe ny polisa dary ve na miaramila mampiasa zany hoe nisy nampiasa big boss ny sisa zay ino moa zany alatsika iny député fetra teto no nampiseho an'le sary le vy 10 centimetatra milentika tany amy fena imagineo a zany hoe tsy fanony organisme international ny maneho zavatra tahaka izany fa tena entina anaporofona mihitsiny hoe aucune raison valable ny nampiasana arbitrairement ny fampiasana an'ilay herisetra taminy reto manifestant reto tao anatin'ireo manifestation reo izany zavatra zany de entina anehoana hoe alaprosy nefa ntsika ny hoe fifidianana ho filoham-pirenena fampiasan-kery a fampiororona no miasa ao anatin'ilay firenena lasa fampiasan-kery sy fampiororona no miasa ao anatin'la firenena raha ny zavatra tokony ho izy namana enikaja namana ralitery de hoe arakaraky ny mampanakaiky an'le datin'ny fifidianana ny tokony isiny ny fanehoana transparence bonne gouvernance ho an'ireo mpitantana n'lay fifidianana ahafahany rehetra miara-manaiky zay voka-pifidianana sy eo fa orooro no hita ao anatin'ilay firenena orooro ary rehefa nanao an'izay koa avy eo nanao fanabarana ry zareo tao anatin'ny zareo Transparency International de mbola namoaka zay taorina zay de tselatsela zay namoaka fanabarana koa ary fidiramana rabe ny manao an'le famakafakana ho atsika ambadika taorina zay koa de nisy ry zareo fikambanamben'ny avocat ny mpiara eto Madagasikara de naneo an'izay fampiasana orooro hito Madagasikara izay ary le orooro izy tia misy eo amin'ny endrika maro de maro raha ny akaiky indrindra ny jerevantsika de omaly nisy ny fisamborana ny mpiambina manokana ny filositeny fisamborana izay tapitra ny arina hita tamin'ny tambazotra sika menakapy zany fisamborana tena ataotsika hoe musculé ozy ny fiteniny vazaha azy ary de tonga de hoe nampidirina amponja fotsy maika ireo olona ireo fatarina mipetsaka hoe raha ohatra le olona ka hoe bandi de droit hoe mpangary posy na mpangalatra de hoe zany tsy problème zany fa ity tsika ka exceptionnel misy fifidiana ho atao ary reto olona ireto de mpiambina manokana an'ilay olona kandida ho fidina sarotra no traité vaovao am'zany na manenikaja raha koto manatso ndika zany zany de zao na ny sambotra niny arany mampatahotra satria ny tsy fananana kandida anankiray mpiambina azy manokana ao anatina vanim-potoana hanaovana propagandy dia efa mahatonga nyny olona iny tsy asa akory hidiny eny akianja na hitaitaina ao anatin'ny tokantranony satria mipesaka fatanina maninona moa mpiambina any ny solona tamiko so de misy zavatra fahafa tokony atao amina indrindrindrindra fa nisany resaka nataona olona manany maizy azy ao anatin'ny firenena de nyray aman-dreny filohan'ny sena zany izay nylaza mazava fa nanaovana raha matahoro any tenako nampiasana orooro ny vady aman-janako sy ny fianakaviako sy ny tenako ty lasa izay zany le image amin'ny akabenetantsika amitsika miteny zao image fampiororona amina olona izay eritseretina fa sody ametsaka na animba ny calcul politique
ho ataon'ny olona eo amin'ny fitondrana hafana mampandany an zareo indray ka tsy maintsy an'liana kazan'olona tahaka ny filohan'ny senata eo fampiororona kandida fandratsana kandida tahaka ny nanaovana ny filohana RB izay tsy afaka miatsika an'izao zava-misy zao tsy afaka anao ny adidiny amin'ny olona tokony hifidy azy raha ohatra ka andesa ny propagande zany no ny ratsa ninina natao taminy naratra koa ny tahaka zany ny ratsa nahazo ny filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny tongony tahaka ny hoe fanehoana mihitsy hoe peton ny tongony tsy afahany itsony mandehandeha manao propagande any ankely izy lasa na le traductation le olona arany le fandikana ataon'ny olona na manenikazana koto manatso de lasa miova ka normalna be zany tsika gasy fa manina ny tongostinina sina bolany ohatra zany ry rapida be raha ndeha tonga de nitombo ny kapainy inde mandeha numéro 10 ny zalahy impetahana tsy matsisy mamony bolina tsony reo rehefa ohatra ka saritsaritsy mampadiliny saina de zany zavatra izany no iainantsika amitsika am'teny zao hoe anao fifidianana eto Madagasikara miaina ao anatiny orooro adinotsika menakavy koa fa nanao fanambarana avany amin'ny toerana misy azy ny colonel Charles Andrianasoavina tsara ny manamarika efa ny colonel Charles Andrianasoavina na manenikazana kotomanatso de compagnon d'arme niaraka tamin'ny ataontsika hoe Lilson ary anisan'ny olona tomponantoka akaiky indrindra tamin'ny fametrahana ny folo teo aloha André Rajoelina tamin'ny toerana nisy azy fa nivoaka tao anatin'ny fahanginany zany ary nametsaka ny galona maha colonel azy ary tena ny heviny mampatahotra na manenikazana kotomanatsony fa nekevitra nasehoany mialatsiny amin'ny tena reo zany tena mampatahotra mbola mametsaka orooro ihany koa ao anatin'ilay firenena satria de nametsaka izy misaotra anareo miaramila niterako nahatazona ny fonareo misaotra nareo miaramila nafeny fonareo ka natonga ny tsy fisiny fivandonana taminareo sy ny zandary taminakany zandary ny namanareo misaotra anareo fa nahafoy nafeny fonareo zany hoe rano total de nao zany amin'enikazana kotomanatso efa goavana be efa saika nisy nataon'le miaramilany tsy naraikitsy ny kombaka tsy naraikitsy ny tonga de hoe tralala ny travolta papa grave be tao anatiny io nanabarany ary nareo ozy miaramila mandehana mifona fa ho grave be ny confrontation ho avy eo ry le rehetra fa mandehana mifona lisany zany hoe tena manisady elanelana eo amin'ny samy tafika ary napetsany izahay miaramila no dernier rempart izahay miaramila ianareo vahoaka matokisa ianareo anay miaramila samihafa na manenikazana kotomanatsony fanonana hoe miaramila sy ny fanonana hoe tafika rehefa miteny hoe tafika anao tafika malagasy de tafiditra ao anatiny ny polisy ny zandary ao miaramila fa rehefa miteny fotsiny hoe miaramila de tsy tafiditra ao anatiny zany ny polisy sy ny zandary mampatahotra ny ohatran'zany lasa ohatra rehefa misy fisaratsarana zany voatonotonona any ambadika any vokatsy ninona ny zavatra ataon'lay fitondram-panjakana eto amin'ny firenena lay tsy fampitoviana lanja napetsaka zareo tao anatin'ny ONU teo koa zay tsy fampitoviana lanja ny samy kandida fa ela be nitsy nisy niarina hitan'io ndretrarehetra hoe raha ohatra ka afaka mandeha migalabina any amin'ny arena na any mamasy na ny palais des sports ny kandida any hafa ny sasany idimbaravarana
raha naheno ny tena ny kabary tsy kabary moa tsy valandresaka fa teny nataony ny solombavambahoaka mpitondra hazo sarobidy mandederaky ny tanàna lantona Kotomanga avec impunité sur vous fitondrana zay sarobidy mandederany tanàna zay de gaga ny tena ary ihany fa de nilaza izy fa reo 11 candidat reo ane ozy ka rehefa nangataka de nomena nankitsy-po hoe io ny satsia nareo 11 de omena ingotabe nareo io collegium de ao nareo za mitenao namana inikazara Kotomanatso indray andro tsy indray andro satria efa riva vao azo ny valiny avary amin'ny anina zany hoe ora vitsy no nazahoana le hoe valiny eny amin'ny Atsotsobe. Il faut pas être hoe mila hoe mpikarakara lanonana koavana be ohatrany ry Ritsobarsoni ianao na ry Prorosy na ry Projakatina na ry tsy fantako reo tsony mahafantatra fa ny manangana chaîne ny estrade 24 heures mialo raha ohatra ka hoe mbola tsotsotsomao zany ny fitatiavana zany sono zany sy ny retsaretsa am'zany ny fitatiavana olona ifeny sécurité an'zany tsy ray manontolo am'zany mon dieu aza atao an'zany aza lalovina lesiny eny aza rovina retsaky honorable Lantra Kotomanga le iny de le vahoaka le candidat rehefa miteny mantsony hoe candidat misy vahoaka ao ambadiko reo candidat reo ary nininona tenenina raha mijeren'ny olona maly fotsiny akeso namana inikazara Kotomanatsoa zay irikirina ihany Atsotsobe fa mety avoaka ny tokotany ny sasany fenotsinina fa zany akory tsy midika hoe lalovo ohatran'zany le olona tatavinareo moa io vahoaka be io de tonga le vahoaka be fa ny vahoaka be io tonga namana inikazara Kotomanatsoa eny an-dalambe ny reketa tonga eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny avertissement ny sy ny sisa tonga avy any ivelany avy eto Madagasikara ny communauté internationale Transparency International sy ny sisa tonga tolotolo atao anatin'ilay firenena fa izao etsedaniny zany inona no hita en face inona no hita en face mitaraina folohan'ny anteny Merandolo fa averino aminahako am'izay ny zoako mitaraina ny filositeny ary fa habohay naoda mpiambinana reto avoay tsy satakandro tsy mananajoanao an'izany nareo asa privenareo amin'ny olona tokony aro aza mitaraina ny mpanarady an'ny filo Robela Andry fa izao zay tokony mba mirotsaka miaraka amin'ny enaky ny arabe mitsoka ny Anjomara sy ny sisa mitaraina ny ny filoha teo aloha dideratsiraka fa miaramila be da be zandary no ny anjo tao anatin'ny tokantrano tamin'ny vanim-potoana tsy natao azy afaka maly tontolo ny andro Erajola mampianina ka Erajola mampianina zay nanao an'izay andro zay de rehefa hoe fa ahoana de hoe misy fizaram-bola hony natao tao ohatran'ilay filoham-pirenena teo aloha tsy azoko aloha hoe vola amin'ny ahoana de izy ny tena mizara vola problème moa maty firenena ty mipizara vola ihany no milaza fa misy fizaram-bola ria sy ny atsy fa ny hitatsika manoloana zany de zao fitondram-panjakana tsy manan'eritseritra ny hoe miexiste zany 11 candidat zany fitondram-panjakana tsy manan'eritseritra hoe miexiste izany lalàna izany ka tokony isy passation ataon'ny président de république amin'ny filohan'ny anteny Merandolo eto Madagasikara tsy miexiste ny antsoantson'ny olona hoe tsy ataoko takitaky tsy atoko isana itsony io seny io na io fitsarana avy momba lalam-panorenana io ny io fitondram-panjakana io tsy mahafantatra akory ihany koa hoe
misy zavatra ny takina eny amin'ny arabe ary mitombo isan'andro isan'andro no pitaky an'izany fa inana atao au lieu de hoe alao mba inony reto olona ireto de ndao ifampieno izay disika efa goka raha disika 45 toro na 33 toro efa goka raha izay antsoantso zay hoe andao ifampieno de ndao ifampiresaka fa ikotsy le bois de monto zao fitondram-panjakany no nepa tsy misy mieno an'izany na kely varavety arany resaky ny mona sy marenina ny to am'le firenena zany namana enikazana kotomanatso aharitra raha oviny zay fa tetrapetraka otany amboalohany ary roa mafitsika eto mpamaranana de izao any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panirena amitsika amin'ny teny zao a ny baolina any no fitsarana voalohany tsizany mandeha satria io no natao hitsara ny fifidianana eto Madagasikara izy ny tompony teny farany ary zay teny farany apetsan'izay de hoe tsy azo ivalozany inona zay iandrasana amin'izay inona zay baolina any aminazy zay raha nandrasana taminy sy nampalalana anazy fa vazaha io filohan'ny anteny io filohan'ny pirenena malagasy teo alohany rotsaka ho fidiana io misy miaino ny raha tsika nahita io fa nahazo taratasy io a tsisy idina izy fa zahony taratasy any aloha izy fa nahazo taratasy izy de tika zay izy zany a milalao taorianan'izay noraisin'ny fitondra ny gouvernement tantanana indray ny fitondrana ny baolina au lieu de hoe nateny meran-dolona araka voalazany lalam-panorenana mbola ny akinjy zareo ihany a izany maly ilay olona mihitsy no lazaina fa nanda tsy hitondra le firenena no tonga teny aminy teny fa vonary efa niomana tam'izany tiany taratasy etiko eto masonareo tsy nampitondraik'olona ty tsy nalefako posta ty tsy nataoko par telefona ty fa tiany tenako miaraka amin'ny vavolombelona ary efa voaka tao tokotany a de avokako amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe zao ny antony naleako taty ary efa mijareo a zay taratasy zay andrasana ary eo no isy ny fitsarana na makenikazana kotomanatso hoe ahona marina fipetsaky ty fitsarana avy momba lalam-pandrenany ty eo koa ny andrasana namina enikajy sa tsy misy lalàna am'fe hoe raha ohatsaka misy kadidanakare tsy afaka manao han'izay famelezakepitra izay iny lalàna amy fanadrifa izay itenirako te zay ve satsy nisy ny antsoantso nataony ny Transparency International teo sy ry zareo eo anivon'ny firenena mikambana izay miantefa amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona constat nataony zareo avec preuve à l'appui ireto aby zany bala bomba daroka fisamborana sy ny sisa isy ve namana enikazana kotomanatso ny fandraisana andraikitsy eo anatsehany zany rehetrarehetra zany andrasatsika androany dolodolo zany rehetrarehetra izany ary eo no afahatsika manao projection ahoana ny hotoyan'ny tantara tsy inona namana enikazana kotomanatsoa de mbola mitoy de za tsisy eny ary zay ny famakafakana aloha zany nentin'ny mpanao gazety ary fidira manandrabe tato anatin'ny fandaharatsika tamin'ity maraina ity mitoy ny fandaharatsika maro samihafa ihany koa ny vahiny zay fampandrosotsika vetrany eto amin'ny plateau am'zao fotoan'izao solomavambahoaka ny Madagasikara no mandroso eto amin'ny plateau dia horaisinaisy ny mpanao gazety Faniry Razafy Manatany amin'ity maraina ity ny vaovao eny Kianja antenaina ny namana mpanao gazety zay miazakazaka eny Kianja eny ampita amitsika ny vaovao zany mazava ho azy mbola iverenatsika ny famakafakana manodidina ny zava-mitranga samihafa eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao momba ireo teboka samihafa alefanareo aty hoe resaona ohatran'izao resaona ohatran'izao fa tena ifantoka eny amin'ny HCC mihitsy alohantsika zany hatramin'ny 12 ora na 12 ora mahery rehefa avy eo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia apita ihany koa ny ambiance eny amin'ny
iny akato sy manodidina eny misy ampahambaovao ihany koa faniry voaray na manodidina anakato de raitsika ny vahiny rehefa aveo faniry raha manatany satria moa zany a ny toerana zay nanomezan'ireo collectif de candidat ny mpiaradia aminy reo olo-pirenena zay miara manao an'izay fitakina napetrak'izy ireo izay dia eny amin'ny fiantsonana ny zotra 7 ambaninakato zany no hanatanterahana izany efa marobe reo olo-pirenena tonga eny am'izao fotoana izao miaraka amin'ny akanjo fotsy moa zay tsy misaraka sy ny famantarana fotsy amin'ny hetsika ampilaminana ary nandritra izay fotoana vitsivitsy nanatanterahana an'izay hetsika zay dia ampilaminana hoy ny kandidata irana zafinjoely laombaliny amin'ny hoe tsy nisy atody vaky nandritry ny fihetsiketsehana ary mazava ho azy ho an'izay rehetra nanaraka izany dia tsy mbola nisy magasin vaky tsy misy magasin voaroba tsy misy fiaran'olona simba ary tsy nisy olona naratra tao anatin'izay hoe hetsika ampilaminana raha tsy ohatra ngaka hoe ny fifandomana tamin'ireo fampiasa-kery nambara ny firenena mikambina sy ny transparency sy ny mpiarony zon'olombelona zay ny amin'ny hoe fampiasa-kery tsy mifandanja natao tamin'ireo olo-pirenena sy kandida zany am'izao fotoana zao zany de efa marobe reo vahoaka eny amin'ny arean'ny 119 akatso miandry ny fahatongavan'ireo kandida na izany naty zany ny afatra voaraintsika ety de hoe samy mailo ary mijery ny eo akaikiny ny olo-pirenena rehetra zay miatrika izao dia ampilaminana izao samy mailo ary mamantatra ny olo-pirenena eo akaikiny fataro tsara arao tsara ny fihetsiky ny olo-pirenena eo akaikinao zay no afatra zay voaraintsika enikajarakoto manatso satria tsy olao zany zay misy an'le hoe infiltration tsy lao zany zay misy an'lay hoe olona maramara saina na mety olona zay tsy maty voalava kibo mety mitetika zavatra hafa ka tafiditra ao anatin'izay hoe etsika ampilaminana zay am'tony diabe itony satria dia voafehan'ireo fitandrona ny filaminana sécurité ny collectif de candidat hatrany ny fitandrona ny filaminana tany am'izay rehetra nale ary ny omaly de manamarika izany fa nandalo ny tsena fa tsisy an'izany hoe tsy afaka mivarotra mpivarotra tsy misy an'izany hoe tsy afaka nanoho ny asana ary iny ny marika anankiray fa nateo azy any resabe momba an'izany hoe tsena nanoso be misy olona ny voriana tsena nanoso be tsy anaiky nisy nanao fanambarana teny nampitahotra fa tena tonga na fiten'ny mpanao ringby hoe tratra ny pénétration nandehana ny kandida sy ny olo-pirenena nanoso be rasurena amin'izy ireo fa tsy mpandrobo zay fa cause commune no adevitra de hoe ianareo manana zavatra marary anareo izay ko raha amandre mahafantatra fa no avy Madagasikara ny tolomanay hoy Andriamatoa Marikaravalomanana zay hoe tsy ho anay nanaovanay an'ity fa ho anareo ho atsika ho antaranantsika menakavy zany ka voamarika zany zay tamin'ny fandalovana teny nosy be fa ara-dalàna tsara ny hetsika na de misy olona folo aza nalefatsika teto ny sary fa zany ozy tsika de hoe raha ohatra ka endriky ny demokrasia de jerevana fotsiny teo fa inona moa zany manoloana ny vahoaka analikisa de zay zany no afatra tonga ty amintsika ny amin'ny hoe aoka ny olo-pirenena samy mijery ny olona eo akaikiny ary aoka tsy ho tratry ny fandrangitany ny fanakorotanana zay tena mihetsiketsika mafy mihitsy any ambadika any te ho tonga am'izay dia mahazo an'ny afatra tsika aoka tsy ho tratran'izay endrika na fanakorotanana samy hafa zay fa endry ary mandeha milamina izany filarana izany nikajarakoto manatso zay zany no fampitaka-afatra ny hitatsika voaray ato dia ezahantsika ampitaina moa zany izy eo am-paindrasana ny fanomboan'ny hetsika ampilaminana zay miandry ny kandida raiky ambiny folo eny atoerana am'izao fotoana zao misy olo mavavahoaka eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao miaraka amintsika fa zao misy vidéo ihany ko ambadika eo namana sy raha tolo janahary avy any Antsirabe any solombavam-bahoaka n'Antsirabe ihany ko moa zany no eto amintsika amin'izao fotoana izao mba afaka misy manome anina kely ve taratasy sy andraisana ny hoarahantsika sy hojerentsika avy hatrany lay vidéo mikasika ny zava-misy any Antsirabe amin'izao fotoana izao de mandeha ampilaminana ny olona zany ao anatin'izay Antsirabe voalohany eny ary
eny ary mbola tsy etony solombavam-bahoaka anatsirabe a nanaraka logika fotsiny amin'ny asa tahaka an'izao fa hoe misy vidéo dia nalefa melo misaotra indrindra manasy mankasitraka député naina avy any amin'ny district Navaratrano no vahiny eto a inona ny vaovao andriamatoa solombavam-bahoaka manahoana ny any aminareo any amin'izao zava-mitranga eto amin'ny firenena zao. Miaraba anao andriamatoa Nkatsa, miaraba ny teknisianina, miaraba ny ireo vahoaka mpanaraka an'ity fandaharana angaretony ity izay manomboka efa tena malina dia malina ny mponina ny Avaradrano. Manao kopakopa-tanana koa ngamba amin'ireo solombavam-bahoaka namana izay efa ena kianja amin'izao fotoana izao a miaraka amin'ireo candidat. Nisy tokoa teo fanambarana nataon'ny Transparency International milaza hoe misy doto izy mahakasika ny fahadiovany ny fifidianana aminay reny langage diplomatika fa aminay pisehatra amin'ny fifidianana teny mahintsiny na mitanila amin'ny fifidianana misy amin'izao fotoana izao. Betsaka ny maro defy azo afatarana an'izany raha tsy lasitsika ny fametrahana reny filoam-pokotany reny. Misy ny jugement supplétif kabaraka, misy ny famezana kara-panondro, misy ny pré-campagne izay fihezina amina noty tena zava-dehibe koa ny volam-panjakana. Tsy fantatra hoe nanarahana an'io satria tsy afaka manaraka an'izany ny akamaroan'ny antenimieram-pirenena satria tsy nisy ny LFR izay ahafahanay manaraka an'izay ka aminay zany a mahitsy efa mitanila ny fifidianana. Raha makina kianja ianao a izay tena ahitana anazy mazava dia voafehy moa izy teo tamin'ny pré-campagne hitantsika fa eo voafehy eo amin'ny 100 eo ny tafiditra anatin'ny efitranony anay. Eo 100 eo efa zanak'antrano ihany. Fa raha vao mivoaka ianao dia tonga daholo ilay olona milaza hoe zay ngetso anaty listy fifidianana député zay nge zao. Zany hoe tsy ampy zany le fotoana anaovana pré-campagne voafehy zany dia efa mampitanila an'le fifidianana. Ny zavatra tsapa koa hitako tsara zany hoe ny revendication ataon'le candidat taloha ny crise moa zany isaky misy fifidianana foana vao misy crise. Taloha aoriana amin'ny fifidianana vao mandeha le crise. Ny tsy manaiky zany zay fitakiana ay lava be iny misy enim-bolana misy fito volana. Fa tao anatin'izay fifidianana telo zay a ny aloha zany ny divana tsara aloha hipetraka tsara aloha madio fifidianana io a ataontsika fa lany 2013 tsy dia tena nahitana olana firy intsony tao aoriana. Lany 2018 misy fanakianana ihany fa navelana andeha. Dia zao ny zavatra misy amin'izao raha tsy mahatsapa mihitsy zany ny CENI sy ny ACC hoe mitongila ny fifidianana io a dia tsy hitsahatra mihitsy ty fitakiana ity a fa ataovy izay mampadio an'io a tady hevitra miaraka avy eo fa hitany hoe marina tokoa zany fa tena tsy madio ty a dia zay nge le accord ny accord nangatahako foana moa accord na pré-campagne. Pré-campagne zany hoe tsy vita raha tsy 20 andro farafahakeliny aravela malalaka 119 district nge enikajy. Zao zany vao andehanao propagande itety 119 district 1600 communes. Ray isan'andro zany pré-campagne no mbola resahako am'izany a. Hiditra campagne tsika zao dia ahoana nahavitany candidat zany am'izao. Na hélicoptère 10 isaka ny candidat tsy possible. Any amin'le pré-campagne tsy tiany satria any nahitanao ny anomalie. Zao nge vao mivoaka ny bureau de vote. Zao vao mivoaka fantatra hoe ireto ny video amin'ny bureau de vote io. Zany ny asa tokony ataonay tamin'ny pré-campagne. Tsy afaka nanao an'izany. Tsy afaka. Dia zay no raha malalaka le pré-campagne zay anomalie zay no tenenina foana amin'ny CENI hoe zao no hitanay dia manao accord dia efa mifanaraka dia alefa ny fifidianana fa tsisy matahotra fifidianana eto. Ny zava-mitranga andriamatoa solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia hoe miverimberina le resaka hoe misy olona tsy ao anaty listy mpifidianana tena manana pirofo ve nareo eny amin'ny district misy anareo dia ohatrany ahoana ny hadirana zay zava-mitranga zay satria tena fototry ny fifidianana mihitsy ny resaka listy mpifidianana sy ny sisa dia mba manahoana tompoko ny fahitan'ny olona nyty hoe mandeha ihany ny fampelezan-kevitra fa candidat reny manao fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Ny tsy tafiditra aloha betsaka ny misy tsy fahazoan-kevitra ngamba tao le fonte zany tokony le olona mihitsy miteny hoe za ampidirina fa zareo ny hevitra hoe rehefa tafiditra taloha dia tafiditra automatique. Zay aloha ny hita hoe tena be da be ary be da be mihitsy ny tsy tafiditra dia nanamarina an'izay koa tsy manana accès ny président mifokotany.
so hoe tonga de lazana fa mpanohatra ianao zany de fa zao zany raha mamena fahalalana ho zay hijery tsirairay hoe tiany bo mpifidianana reto ny lista ao fantatsange ny olona ny aminay mora marinina kely zay ny fampelesa-kevitra ozy ianao io samy manana ny olona nge fa tsy hoe zay mandeha no zay mahazo vato betsaka maresy fa tsy mampitangorona olona zay ny fifidianana afaka manao izy fa zay ny tiany fa raha ny anay aloha aty amin'ny miaro ny fifidianana madio de hoe alao aloha adio vao mandeha ny fifidianana ny olona eny fotony mahazo an'le enjeu ilay zava-dehibe dinareo ve ny vahoaka amin'ny ankapobeny am'izao fotoana zao sa manao ahoana ilay olo-pirenena mihitsy takatry ny olo-pirenena ve io zavatra resantsika io amin'ny ankapobeny ampahtsana le vahoaka de misy vahoaka tena lina amin'ny zavatra kely de ny fetsaika ny zavatra io nge raha tohitsana zany zao zavatra zao de alefa amin'ny fifidianana le tany ilange zany mandeha ilange zany le firenena zany ny zavatra hitany amin'ny fiarahamonina za moa tsy tena miseho solombavam-bahoaka fa hitanao mihitsy fa misy tindreo falavo misy fanaparapahefany amin'ny fiarahamonina eny de eo le vahoaka vao miteny zao nge le mila zavatra vao manomboka de tokony madio ny zavatra irahantsika eto fa io iainana amin'ny fiarahamonina io za mitena anao fa mififidianana rehetra manaraka an'io raha alefa am'izao io de ny candidat-mpanjakana ihany no lany ao de mandeha ila amin'ny firenena de zay vao mitaraina makeny amin'ny tribunal ianao de zay manam-pahefana sy zay manana fahafahana ihany no mandresy zany ny antony divana de zao zay mahatonga ampanao politika amin'ny teny fa tsy hoe fa le aka toerana zany tsy am'zany anakorotana hoe mitady toerana zay aloha tsy am'zany fa nisy fiarahamonina mirindra ny tena ady atao am'izao madio hatrany vao manomboka de madio ny fifidianana madio ny fiarahamonina de miaina ara-dalantsika eto amin'ny tany sy firenena ok ya mbola io ihany anao solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa zao hoentsika ny natalaifitsika sy Ratolo-Janary zany hoe ny zava-mitranga eny Kianja zany efa manomboka eny ny fionana amin'ny candidat am'izao fotoana zao sady tonga de alefatsika ihany ny sary ho atsika ambadika eo sy Ratolo-Janary sitrakareo zao efa eny zany ny candidat amitsika amin'ny teny zao eny Katso eny maromaro izy ireo miaraka amin'ny solombavam-bahoaka ihany koa sy solotena izany araka zao hitatsika zao misy Bapampy eny ary de misy amin'izay faneho-kevitra milamina izay ny candidat Marka Ravalomanana ny candidat Roland Ratsiraka ny solotena ny candidat Robelan ny candidat Hery Rajonaro Mampianana koa ty hitako ity aiza ny sary sasany ao anatin'izay ny solotena eo anivon'ireo le collectif de candidat zany am'izao zao no mitarika izany hoan'ny eny Kianja aiza hoe izy ny toeran'iny ary manao ahoana fandeha ny ankapobeny fa miala tsiny nanapakatsika satria tao anaty filinina misy député Naina no niresaka tamintsika teo zao zany zavatra mitranga zany satria tamin'ny 1/10 no fotoana nomen'ny collectif de candidat ho an'ny olo-pirenena sy ny mpanaradia anatika hetsika fotsy ampilaminana dia tety tsy adana tsy de lavitra ny espace dera zany ny mpiaradia amin'ny laharana fahatelo olona eo ihany zareo vitsivitsy fa misy olombava-bahoaka eny atoerany miaradia amin'zareo zany zay efa nahazona ny information rehetrarehetra moa zany tsy hidirantsika lalina zany fa iny lalan'iny zany dia atia hiakatra ho any Amboto zay zany ny lalan'iny avatia Akatso de mandalo an'le tambohan'ny université de le mivoaka any amin'ny cité mahazo any Ambopo zay zany ny lalana ho an'ny candidat sy ny olo-pirenena zay marobe manao lahara manjoy de le afatra zay hoe ny alamaina ny sasany zay efa nieritreritra hoe isy fifandomana nametrapetraka amin'ny paikady maro samihafa fa tsy maintsy mitandrina foana ray ny afatry ny candidat hoe tsy hoe ny fahabetsahantsika de hoe ndetsika ianina satria olo-pirenena sahirana ihany nge ny amin'ny sasany amin'izy ireo dia mety hoatsona de karamaina kely am'le manipulation zay na hoe fikirakirana amin'ny tombontsoa politika fanararotana ny fahalemeny ny olo-pirenena fahalemena mahazoana tombontsoa ara-politika de ao amin'ny faritra tsy adanao zany zareo zany vitsivitsy le mandefa hira mitatata be mandefa hira zany fa
fa ny filarana zany ialoava amin'ny papampatratatatatata sy ny kandida sy ny solombavamboaka rehefa aveo moa député naina de hiazakazaka anenjika ny laharana eny avokoa zany zay zany aloha zava-misy miakatra moramora am'le lalana hivoaka iny ambolokandrina ambohipo iny zany filaharan'ny kandida zany am'izao tsika am'teny zao tena ampisainana ampahendrena ary ampilaminana hoe non tsy mitady grotantsika ary tsy mitady fifandomantsika fa soroana daholo zany rehetrarehetra zany enkajarako tomanatso sy solomambaoka naina mialatsiny nanapaka fa mampita ny vaovao moa zany tsika ka tafiditra ao anatin'ny vaovao daholo zany andra mato solombavam-bahoaka réaction so manoloana an'izay endry zavatra omaly teny anosobe efa nisy olo fa komaly tamin'ny sabotsy aloha efa nisy hoe reto olo reto de etsehana nomena lalana hiditra tao analakely moro zareo tamin'ny sabotsy hoe za de miorakoraka eo zany tafiditra tao analakely mihitsy fa tamin'ny omaly ihany kio de efa nisy ihany kio hoe teny anosobe teny hoe zay de manohatra ny reto de io ndraiky koa zany monsieur zay cade figure zay solombavam-bahoaka namanareo ihany no mitarika an'le izy amarina zany kiaja inge samy manana ny olona mato samy latsaka filoham-pirenena tsy possible zany hoe anao tsy manana olona de ilatsaka filoham-pirenena fa mampalahelo fotsiny mampiadiny samy vahoaka malagasy zay tena tsy ekena mihitsy ary tsy azo tsy nanana eritreritran'izany mihitsy ireo candidat reo na independant ampiadiny vahoaka malagasy fa ny ampanajany ampanadio fifidianana zay ihany no fangatahana angatahana eo am'izao mandiaraka ny tokony ho izy ny fahitanao an'izay fitakiny ny collectif des candidats zay sady alefantsika ihany ny eto amin'ny plateau no jerentsika ihany ny sary misaotra ny siratolo janary ao ambadika eo andra bato solombavam-bahoaka manderaka ny tokony ho izy ay eny azy iazakazaka ny solombavambaoaka ny Madagasikara amonjy an'ity filaharany ity am'izao fotoana izao nitondran'izay fanampanazavany zay teto amin'ny plateau atsika de mandeha miakatra moramora misy sora-baventy reny ariny reny misy sora-baventy tsy eny misy hoe Leo Delestas aloha zany ty mpanao gazety ny Kolo TV no makany sary am'izao fotoana zao nanao fanamarena re namana mpanao gazety reo mba tononona ny anaran'izy ireo saingy tsy mbola tsy tonga ety moa zany fa namatsika ny toerana ny tetenkely fotsiny enkiaja eo ampovoan'ny candidat Marc Ravalomanana sy candidat Roland Ratsiraka ny solombambaoaka Randrenary Sostanslas na député Rastany zany voafito tao boribory tany faharoa de manao samboady lay député ato amin'ny sisiny ato manao samboady manao casquette mena de député Rabekijana Solofoery reo zany reo manao samboady hitatsika reo ampilaminana ny etsike ary Solofoery manao samboady hitatsika reo ampilaminana ny etsike ary mitondra saina pirenena mba tsara ihany ny afatana satria député solombambaoaka voafito tao boribory tany faharoa zany ny député Rastany miaraka anatin'izay collectif zay eny an-tanànany nanaovana an'ity dibe ampilaminana ty inona no hery sy tanjaka zao iabe zao mazava ho azy fa afatra goavana izay ampinany amin'ny hoe fitakinan'ilay fifidianana madio sy mangarara ary ny fanarahan-dalàna ny rehetra fa ihany koa fampianarana ny vahoaka malagasy zao hoe anatin'ny fahasamihefitra ao anatin'ny atao hoe fahasamihafana am'ireo candidat satria maromaro ireo candidat Andrenena Arvelo zao iny hitako iny Tahina Razafinjoelina ihany koa io ambady koa raha tsy diso de Damapiry Damamaleo ihany koa manao kanjo fotsy eny antoerana mitsika amin'ny teny zao président Rajonary Mampianina ihany koa io atao hoana fa rehefa ohatra zao moa zany lalana miakatra lalana iny de tsarotsaritra ho an'ny mpanao gazety ho an'le plongé avy ety ambony akana an'le sary am'izao fotoana zao zany fa de ny ety anoloana foana no hita ary de elana tsiny zay somary sary miotakotaka zay fa ao anatin'ny ambiance daholo moa zany rehetra zany am'izao fotoana izao tahaka an'ireny ny sary eny akanja eny Marc Ravalomanana nahazo Andrenena Arvelo Tahina Razafinjoelina ny solotenany Jean-Jacques Ratsetson ihany koa eny atoerana ny rina ny solotenany candidat Robelandry ihany koa ny rina Rakotoarjona de hita eny antoerana am'izao fotoana izao candidat Roland Ratsiraka mazava ho azy diabe izy ty de mbola voapirofo indray androany fa ao anatin'ny toetsaina milamina miaro sy mitandro ny filaminana no anaovana manana famakafakana entina ny ray aman-dreny Jacques Ralter eto amin'ny plateau
misaotra anao enikajy mifaniryso ihany ko ary miaraba ny vahoaka ary mankahery indrindra ny da 120 mba tohizana tsara ary filaminana misy décision arbitraire ihany ko zany hoe ity fitondrana ity zany indrindra fa mbola manohy amin'ny atao hoe gouvernement taiombonana malahelo mihitsy milaza amin'ny gouvernement fa inareo dia manao zavatra arbitraire foana hatram'izay efa taona stapany ny tondranareo zay takatan'izao zany ny sary aloha manaraka ny direct sika amin'ny fotoan'izao live mandeha miadaneny moa zany dia miaraka ny rehetrarehetra ao anatin'izay zay le hoe diabea ndrasantsika moa zany satria fanao rehefa ohatran'izao hoe misy point anankiray zany anaovana kabary fampiresahana amin'ireo olo-pirenena fa dia nialamaina teo zany reo olona voakaramy niandry teny atsiadana satria niova tampoka ny zotra ny diabea nivadika ny azo anambohi-po mizao fotoana izao raha ny fampitam-baovao toerana stratéjika moa eny toerana ko satria okaikeo ny université Antananarivo ary dia hitataratra zay atao hoe finiavana tsy maintsy hijanona trany ao anatin'ny filaminana izay ho an'ny eny Kianja amin'izao fotoana izao dia nanamarika ianao teo ray aman-dreny Jacques Raltera mikasika ny hoe décision na ny fanapahan-kevitra izay tsy arajariny ihany koa na tonga ny reny ny zava-mitranga indrindrany satria le décision zany efa arbitraire nidikan'izany tsy fahalalana ny zavatra tenenina fa miteniteny foana hoe mahita zavatra ianao dia hoe ataovy io ry raiso ry sambory tsy zany natao hoe fitondrana na fametrahana ny filaminana eto amin'ity fireneny ity indrindra fa ny fitondrana zay nisy hatramin'izay ay zavatra tsy hidiniana ameko ohatra fotsiny ianao raha zareo reo zany nitondra fiangonana lasa devoly daholo ny pray fiangonana satria ny lalàna mihitsy no tsy haindry zareo no mamaky azy tsy haindry zareo no mamakafaka azy hoe ahoana inona ny dikan'ity lalàna mipetraka ity fa dia izay ao an-tsaina no atao ohatran'ny araky ny fitenenana hoe vol à vue dia andao hoentitsika ho aizy ity fireneny ity hoentitsika any amin'izay hitiavana azy fotsiny atao ty atao rehetra izay ve le zavatra ilain'ny mponina zay ve le zavatra ilain'ny vahoaka tsia hatramin'izao fa zao faly zareo fa zay navitan'izao navitan'izao eny fotodrafitrafy reny construction reny dia zay ny lokalokany ny tany amikabary moa maly ny filopirenena teo aloha mampalahelo satria lazaina fa mpandrava hony ny candidat 120 miaraka ireo mpamotika hony reo omaly ny candidat anankiray lazay na dia atody ray raha tsy vaky tsy nisy hotakotaka tsy nisy zavatra may tsy nisy zavatra very tsy nisy zavatra nangalarina dia zany ve hitanao amin'izany fa miteniteny foana ataoko hoe ohatra mibloky angany le olona sa ahoana mampalahelo ny zavatra oatra zany efa zany no nitondratsika atao anatin'ny efatra taona sy tapany dia mbola izany ve nandeho averina zany ve no mbola voizina matoa rehetsy candidat 120 rehetsy misy ataontsika hoe fitakina tena zo mihitsy satria misy zavatra mitongilana misy zavatra tsy rariny ao ary tsy mahagaga raha ny teny ny avy any ampita zany ny firenena rehetra satria ny teto atorana dia efa niteny daholo ny rehetrarehetra ka matoa tonga any le izy dia efa zavatra efa atao hoe efa mitandandoza zany Madagasikara matoa efa tonga any amin'zareo ny fitenena hoe misy zavatra tsy mety ao misy zavatra tsy miady ao misy tokony alamina fa ahoana no atao itsika moa efa niteny foana andao ifampiresaka avy ianao izy mbola izy re rony dia mafy be noho ny candidat 120 mba ataoko mba tsy rariny kosa zany fa matoa misy olona mitaky hatramin'izay misy zavatra tenenina misy zavatra dia tokony misy fanarahana angambany zany enikatsa ny azo antoka aloha andriamato Jacques Raltera dia tiandray aloha sary miveriny dia jerentsika eo indray zany le izy avelatsika izy centre d'ambiance tsara mihitsy ny ambadimbadika rehetrarehetra any dia hitako amin'izao angamba nenikatsa milamina fa na ian'ny feotsika angamba sy ny feony rehetrarehetra ny any tandro filaminana asa aizy zareo zao fa jereo milamina ny vahoaka akatso faharoa ty ity akatso faharoa namana enikajy
raha aman-dreny Jacques Raltera no hitantsika amin'izao fotoana zao mbola lavidavitra le filarinao dia aloaloha enotsika kely nga am'le son d'ambiance ozy izy nkaja teo zany mba ahafahan'ny piano ko manaraka tsara mira más da mare le fare ulla Marco Fresa Pirenena Malagya Naruto Yarakanaya Ashura Agel Hoga Yo Efenere Nalaga Presta Chekena Fasa Uragate Afel Lala Nasa Filarea Taskele Lua Aki Vel Lala Nasa Tia Kitina Tsar Aisha Lala Gitna Tawari Aisha Afdiluni si tena lalana aloha basket me tourmarka tsara aish filat droite ary filat droite ya dawar soratsika anasayame eo zany manapa-kevitra zany reto etonivon'ny candidat reto hoe aiza no lalana ao anatin'izay fandaminana sy fandrindrana eny toerana izay am'izao fotoana izao isan'ny andrasana ny lahateny ataon'ny damo fanery Razafimanantany akoatra ny ataon'ny reto ray aman-dreny eo anivon'ny collectif des candidats ireto amin'ny tian'io itya misy heviny lehibe ihany koa ilay hoe Enekatso satria dia toeram-panovozana fahalalana eny toeram-pandaliana pahaizana ary maro dia maro 7 hektara malaza fa mahasolo tena ny Madagasikara ny vahoaka rehetra tazana eny 7 hektara fa Enekatso sy ny manodidina ihany koa dia zanaky Madagasikara no mianatra eny manofatrano eny mipetraka eny ary ilay tanora ambara ombenombeny fa tompon'andrika sy tompon'andraikitra amin'ny fitondrana sy ny fitantanana nyty fireneny tia ho amin'ny rahampitso sy raha afaka pitso ihany koa zany dia atao hoe tena symbole daholo zany rehetrarehetra zany ary izao filaminana izao dia manapirofo fa ny malagasy dia tianao zavatra eto amin'ny fireneny ny malagasy dia tia ihanoka ny zony eto amin'ny fireneny ary indrindraindrindra fa ny Razafimanantany ny malagasy dia manakambara eto amin'ny fireneny fa ny Razafimanantany ny zany ny tena dia ataoko hoe iderako sy isorako an'reto collectif des candidats reto rehefa mahita ohatran'izao amin'ny tonga dia fomba fijery olo-pirenena mihitsy ny aloha ny resaka dia hoe mahay misoroka hatrany ny amin'izay mety endriky ny fifandonana mahay misoroka hatrany ary tsika nge mahita président Ravalomanana ny fomba nanaova amin'ny politika nanomboka taty amin'ny taona 7 ny tatana ny meriana Antananarivo ny miaina ny 2 sy ny zavatra nitranga rehetra 7 mba manana ihany amin'ny expérience politique tahaka izay Andriamatoa Rajaonary Mampianina Hery tahaka izay Andriamatoa Ihajo Andrenanarivelo izay anisan'ireo ben'ny tanàna tanora tamin'ny fotoan'andro ny 5 efa nanana andraikitra marobe tahaka izany ihany koa Andriamatoa Roland Ratsiraka efa ben'ny tanàna solom-bavam-baoaka candidat élection présidentielle angamba ny telo tsy niato atao anatin'izay ary efa tafiditra laharana faharoa ohatran'izany ihany koa ny candidat sy tenirandrena solo ny aiko ihany koa efa redoublant sa redoublant eo amin'ny tontolo ny fifidianana nanana andraikitra marobe ny expérience politique an'izy ireo
andriamatoa tahina Razafinjoelina zany amin'izao fotoan'izao izay manana ny antoko politika firaisan-kina nyity tandrazana dia mba manana ny passé politika ny ihany koa niaraka tamina candidat tamin'izy ireo tahaka izany ihany koa andriamatoa Iandry Robela izay tolorantsika ny fakahirezana amin'ny tsabotena na tsy eo ary izy dia eo foana ny Irina Rakotoarjona izay misolo tena amin'izany candidat izany matona nangana antoko politika ary navita ny teto Madagasikara navitana amin'ny fiofanana dia mba manana le expérience politika ihany koa zay zany mampiavaka hoe tsy taratra amin'ilay candidat le collectif lay resaka hoe tanora taitaitra na hoe lay fikoropahana mandray fanapahan-kevitra fampisaina tsara Jean-Jacques Ratsetsan ohatra fatatsika tamin'ny andron'ny président Zafy Albera nefa mpanolotsaina nge Jean-Jacques Ratsetsan ary manana ny toerany teo amin'ny tontolo ny fampianarana ary nitondra ny foto-kevitra fahefa mividy zao ny ilain'ny malagasy na film zany rehetrarehetra zany mato resahantsika zany de ozytsika hoe le toetsaina ray aman-dreny izay tatana firenena fa le toetsaina zany amin'le hoe filaminana voaja satria iny akanjo fotsy iny resaka sainam-pirenena iny iny resaka hoe mitsangana ry tanora Madagasikara tanindrazanay hira resahany iny vetesiny iny zany dia manaprofony amin'ny andeha amin'ny lalana tsy ny safidy ikorotantsika fa ny safidy hitady fandaminana ho an'le taranaka zany de misy hira zay any amin'ny hirany hoe fanialamaina teo nananana de za zany rehefa nandinika sy nijery le zava-misy androany dia nangainy atery tsy adany atery zany ny sasany zany satria nieritreritra fa hoe oetiny candidat andalo eny de rehefa andalo eny zany dia eo le olo-pirenena maro samihafa tsia tena voasakany zany ary zay noho izy hoe tena za tena midera mihitsy amin'izay fahendreny zay ray aman-dreny zakralitena ary zay indrindra ny tokony hoe reny ny tokony hojereny ny mpitandro ny filaminana raha manana ny renseignement tsara izy si tsy misy araka ny teneniko teo ny décision arbitraire tonga de alefalefa fotsiny ohatr' zao le zavatra ty za zany te hisitona n'le adevitra samihafa ao anatin'le izy fifamenon'ny traikefa manty zany za indrindra fanery Razafy Manantany ray aman-dreny Jacques amin'ny raika ambin'ny folo zany hoe raha any amin'le baolina kitra zany resana enkanja sy ray aman-dreny Jacques Ralitera le faiza amin'ny lalao dia le faiza amin'ny lalaon'le raika ambin'ny folo eny ambony kanja raha ohatra zany amin'ny club afara matanjaka sy manankarena de hoe Real de Madrid zay le avolentaka fifamenon'ny traikefa ny azy zany ty kostonina mihitsy azy ny famakafakana ry izy raha mianaka eto amin'ny plateau amin'izao fotoan'izao de hoe tahaka ny ahoana no mety ho fombiazany fitantanana an'ity Madagasikara ty rehefa mivoaka avy amin'ny fifidianana madio ny ray amin'ireo candidat reo ka afaka mbola manohy an'ireny fifamenona traikefa sy fifandraisan-tanany reny amin'ny fampandrosoana ny firenena aorinan'izay fa de avy hatrany de azo antoka ny fitonina aorinana ny fifidianana sy ny ataotsika hoe fahaizana amin'ny fampiaina eo amin'ny samy malagasy ny azo antoka aloha zany manoloana ny zava-mitranga amin'izao fotoan'izao dia misy toetra politika na pratika politika niova mihitsy zany eto amin'ny tany sy ny firenena amintsika amin'ny teny zao tsy maintsy misy foana ny tsy fitovikevitra eo amina resaka votoato na vinam-piarahamonina ohatra tsy maintsy ho hita taratra ny fifandonan'ireny candidat miara-dia amin'izao fotoan'izao reny na ny anaty débat ny anatina adihevitra ohatra rehefa tena hoe raikitra zany firosoana amina fifidianana madio sy eken'ny rehetra satria vinam-piarahamonina no ampedina fandraisana lahatra ny vahoaka malagasy amina hevitra no entina ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa ireny fiarahana amin'izao fotoan'izao reny ilay toe-tsaina ny kolokoloana an'le hoe hiaraka hitady fifidianana madio aloha ny azo antoka ny farafahakeliny lesona mipetraka ry azo antoka de hoe moramora kokoa an'reto candidat reto no fampiaina aorinan'ny fifidianana miaramiasa mihitsy araka fifandonana arakevitra ao anatin'le vanim-potoanan'ny fifidianana no ilay ataotsika hoe mety ho tervaimanta hitondrana n'le revy hoe olona ray no aty amin'ny lafiny ilay olona anankiray izay fantatritsika efa nambarantsika fa ny Razafy Manantany fa hita taratra amin'ny fihetsiketsika ny gouvernemanta sy ny sisa ihany koa fa de hoe mbola mahabaiko ny ravitra samihafa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka io le manahirana fa mitodika motsika ary averiny zany satria tsy tokony ho adino eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'izao fotoan'izao fa iny foana ny endriky ny ray aman-dreny Jacques Ralitera atao kaikao tonga de hoe inona moa no atena iny ka za ania enikajy sy faniry tsy tea enitsony an'le hoe azo raisina nefa
aleoko tsy tohizina ny tohena tsy te ianao an'izay a satria mbola anakorotana ihany koa ny zava-misy eto amin'ny zava-mitranga amin'izao fotoana zao tsy tokony adino lojika n'izay tsipika nambaranao teo zay ndremanto jakralitera de ny hoe ny savorovorony misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao dia vokatry ny fanapahan-kevitra zay indrindrany didy navoaka ny teo anivon'ny HCC fa indrindra vokatry ny atao hoe tsy fifampianotsika samy malagasy ny alohany reny didy navoaka samihafa reny efa tany amin'ny taona 2024 no nisy nanao antsoavo ny antsoantso teto amin'ity fireneny tya momba ny hoe tokony ahafahana mahatsapa amin'ny fanapahan-kevitra samihafa tarafiny any amin'ny fitsarana hoe misy tokoa izany finiavana piatra ny lalàna araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena zany ny zokobe jakralitera tany amin'ny taona 2024 raiky amin'ny 2024 roa amin'ny 2024 efa nisy hatrany ireo atao hoe tranga izay hoaninay mpanao gazety moa dia moramora kokoa aminay le manonona an'le izy amin'ny ankapobeny hoe scandale fa ny akamaroana izy reny a dia ataontsika mihitsy hoe tranga izay niteraka resabe teto amintsika ary nametrahantsika samy malagasy fanontaniana hoe aizany fitsarana am'izao aizany fanady adina am'izao aizany famitorana am'izao fa maro tamin'izy reny ihany koa ny efa tonga hatreo amin'ny sehatra raisam-pirenena ary de tena efa namohan'ny sehatra raisam-pirenena fanamariana fa ohatrany hoe tsisy dikany daholo manampitsofona ohatrany hoe tsy misy issue zany rehetrarehetra zany ohatrany hoe tsy misy lanjany izay nambara de io zao fahafahambaraka ho an'ny Madagasikara ny hoe ho antsika olo-pirenena tena azavaina mahitsy zany ny amin'ny hoe aty amin'ny taona telo amin'ny 2024 tsika samy malagasy tsy afaka tena hoe mibanjana ny tena mahasoa le firenena amin'ny fifampianona sy ny fifampiresahany aty amin'ny taona telo amin'ny 2024 tsika samy malagasy mbola mahita ihany hoe mbola misy olona mieritreritra fa manana ny marina zato isan-jato amin'ilay fomba fanaovana anazy amin'ny fahefanana azy ny hery de lasa ohatrany hoe misy malagasy mahatsiaro fa iarany tsindrofa lavo iarany fanilikiliana iarany fanavakavahana ao anatin'izay faniry razafy manatany ya sady mandrosa motsika zany mizara ny vaovao mandalo eny akaiky ny cité anakatso eny zany reo candidat sy reo olo-pirenena milahatra de mivoaka miobya reo olo-pirenena eny amin'ny varavarakely rehetrarehetra eny ny mpianatra ihany koa zany de tena maneo an'izay fiaraha-metan'izay io tena misaotra betsaka anareo dia misy ny mamoaka ny sainam-pirenena zany eny amin'ny varavarakely eny mikopaka eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny de miditra amina toerana zay lalovana ivoaka tsy lavitra nambopo zany ity lalanyty amin'izao fotoana izao maro de maro ny olona ary raha ny fijery azy zao dia tsy maintsy isy ny lahateny ataon'ny candidat zany eny ambopo eny ary de mivoaka mirohatra ny eny amin'ny varavarakely eny amin'ny varavarakely ny eny ambony tambosiny rehetrarehetra dia mandeha amin'izao fotoana zao le tenenina teo mandeha le fisaorana zany am'izay hoe olona zay mijery ny fandalovany collectif de candidat izay ny manaraka ihany koa eny amin'ny lalana samy hafa eny reo mioby zany sy ny mamoaka ny saina anoany ty lalana ity zany le ivoaka hidina avy amin'ny tsenanambopo zany ity lalana hitatsika ity misy fitoanana eny atoerana satria tery le lalana tery de le vahoaka koa betsaka dia tsy maintsy mifandrindra arak'izay zany fa na izany aza tena betsaka tsena eny ambopo fa tsy misy tsena mikatony eny tsy misy tsena ihany koa ny voarobana salam'izany lama tsara lizy fa ny zavatra eny an-dalana ihany koa zany rehefa mahita mivarotra legioma de tonga de mividy laiso ny sasany zany de faly de faly mivarotra legioma zany satria dia mandeha ny laiso eny atoerana eny fifampitsinjovana zany satria lasa symbole an'le mouvement everina kely zokobe zakralitera sy ianikajy amin'le resaka ACC teo zavatra tsara ho fantatry ny rehetra manko de zao
ny décision ACC hatramin'izay a dia juridico politique zany hoe amina fotoana tahaka izao zany a dia tsy maintsy hifandraisany raharaha mifandraika amin'ny lalàna sy ny resaka politika zany hoe sady tsy mamono ny reniny tsy mamono ny zanany fa tokony ahitana taratsy nylay hoe fandaminana io le resantsika hoe manana rôle na régulation fampitoniana ihany ko apaisement ny tokony avoakan'ny ACC amin'izao fotoana zao zany tsika dia roa no raharaha eo an-tanany ACC ny raharaha iray dia napetraka ny candidat Robert Andry zay mpitarika ny antoko Anjomara rivo-baovao ho an'ny Madagasikara ARB zany zay fantatsika fa maratra ary tratran'izay incapacité totale izay amin'ny tsy fahafahana miasa 30 andro nanomboka tamin'ny fahenina ny volana oktobra teo zany ny loso sy ny maso nyvodona ao anatin'izay iny moa le mahasaripady an'le resaka secret médical ao anatin'le certificat médical tsy hidirantsika izay fa izy tena dia efa nanambaran'izay satria raha tokony izy tsy tokony resahana akory ny ary zany fa nolay fanio-kevitra nataon'ilay professeur zay izy ihany name an'le taratasy ho an'Andriamatoa Robert Andry dia voatery tsy maintsy nitondra fanazavana ny ray aman-dreny Robert Andry eny zao nge ny marina fa tsy voatery hanazava kanefa tsy maintsy manazava amin'le zava-misy satria saika nisy ny exploité zany lay fandehanany any ampitan-dranomasina hoe tsy olo ty nge sao dia mbo milalao fotsiny fa faritry ny maso zany eo akaiky ny maso io le misy an'le hoe anakandria maso zay rehefa miresaka tsika eo amin'ny fandrisay fahendrena malagasy ary anatin'ilay fianianana aza dia mbola votoninao le hoe anakandria maso fitandrona ny lalam-pandreny zany hoe mifanakaiky ny anakandria maso saripady iny faritra iny zany anao fanamariana amin'izay fotsiny ny amin'ny hoe iny raha iny miandro ny ACC reny eo le fanambarana sy fanazavana candidat Robert Andry fa ity eny Kianja eny Kianja faniry Razafy Manantany ny mpanao gazetitsika eny amin'ny ACC ihany koa namana sira tongojanary raha afaka miditra dia tena sitakitsika mihitsy fa misy fanamariana kely ty eny Kianja député Mamiaja Charlot zany hitako ny telefôny io député Mananjary zanaky ny teny amin'ny université ihany koa député Mamiaja Charlot mahafantatra tsara ny toeran'iny ary indrindraindrindra hidama zay mpianatra akatso ary anisany nanafana roa fitopolo-tsinjato dia hoy izy dama raha ilainy ny iverenanay amin'ny toerana zay ahafahany maneho hevitra satria zay dia tsy anaiky mihitsiny zany hoe oetim-bazaha zany dia hijoro izay dia nitanterahany dama zany lay fijoroana zay satria dia ny fiarahana amin'reto candidat reto zava-dehibe sy ny olo-pirenena rehetra zany manao kely an'izay fanamarian'izay tsika zany mba ahafahantsika miresaka zany ny mpivaritra araka ny fanamariana toy ny Siratolo-Janahary satria mifandray amin'ny mpanao gazety izy dia mivaritra ara-dalàna mandeha tsara amin'ny fivelomana eny atoerana zany fa iverenako le izy teo raharaha Andry Robert hoy miandry fa eo ihany koa le raharaha zay nametrahany filohan'ny antenemeran-doolona requête satria rehefa miresaka ACC tsika requête raha miresaka fitsarana tsotra tsika plainte ny fiantso azy zany tsara ho fantatry ny olo-pirenena zany ka misy requête napetrany amin'ny fahavononana indraindraikitra satria notereny izy hanosiny tamin'le tranga zay efa fantatsika tamin'le teo aloha tsy nahafaly nandray azy manana fahavononana tanteraka izy dia eo ambanin'ny mason'ny ACC zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao any amin'ny ACC zany baolina na hoy isika kito mandeha any amin'ny filaminana ity apaisement any anatin'izay stabilité zay na ity zany raha pitso raha afaka pitso dia mbola misy tsy fahafaliana ndray ateraky ny azo raisina fa tsy mitompona na hoe tsy mitompona sady tsy azo raisina dia mamaritra ady hevitra vaovao ndray zany Enkanja Rakotomanantsoa Jacques Ralter ny avoaka ny didin'ny ACC raha voina ny ACC ny amoaka dia tsy fantatsika zany fa ny amin'ny androany ity aloha zany dia hoe hampiantso ireo candidat ny ACC au moins na farafaratsiny zany mba miezaka ny tady maromaritra iraisana kely ve le ACC ka mba hiaino amin'ireo candidat satria faharoa zany zao ny antso ataon'ny ACC any candidat tamin'ny antso voalohany dia misy candidat tsy mipotra amin'ity antso iray ity zany zay everitsika fa mialohany tokony amoahana didy hitondra fitoniana sy filaminana dia everitsika fa mba hanana farafaratsy ny fianona mba hametraka amin'izay hoe juridico politika zay ka tena misy fandaminana politika ity tahakan'izay hoe tsy iverenany ACC 2002 tsy iverenany ady hevitra 2013
ary tsy iverenan'ny adevitra zay nanahirana tamin'ny talohany 2018 fatatsika ny 2015 zany ny raharaha mikasika ny pacte de responsabilité ny mikasika indrindra ny am'ireo fitsarana fifidianana nisy teto ka nahamanarivo ny ara ny fitoriana napetraka ireo candidat de tena tsisy azony raisina mihitsiny zany ary farany teo reo candidat rio any de zao hoe nametraka taratasy avy amin'ny candidat rekety nametraka koa ny antoko politika fa rehefa nitsarainy ny ACC de tena tsisy azony raisiny irrecevable daholo ary non fondé reny rekety reny de taitra ihany rehetrarehetra hoe fa inona moa zany le ACC eto de mba mihinotsika zany am'ireo zava-misy ireo iainkaja sy zaka ralitera fa mba tena ametraka amin'ny farafahakeliny adevitra hitondra filaminana ny ACC ary tena mitodika any amin'izy ireo tsy ny mason'ny mpanara-baovao tsotra tsy ny mason'ny olo-pirenena eto an-tanindrazana na société civile na ny antoko politika fa ny masony sehatra iraisam-pirenena mihitsy satria tsy mandehandeha ho azy ireny fanambarana ataony Nations Unies ataony Transparency International Madagascar ireny tsy mandehandeha ho azy ny fanambarana ataony ny hetsika roa sy ny fikambanana 700 miaradia aminy de ho sika hoe ACC ô any aminao baolina na isafidy itsika amin'ny lalan'ny fitoniana na isafidy isika ny amin'ny hoe mbola ifandrirodrirotra ndray de anjaratsika anjaranareo malala ny toyana mbola safidy tsy maintsy atrehana ihany ko faniraza manantaniny amin'ny hoe tabakevitra vetsika metraka ny olo-pirenena hoe eo amin'ny toeran'ny tompona ndraiky reto amin'ity firenena ity satria akoatran'ny tsy hay tantarana ataonao teo fa ny razafy manantaniny zava-mitranganga eto amin'ny firenena raha ireo fifidianana ny fandimby teto dia ny fienan'ny olo-pirenena mandeha mifidy isaky ny fifidianana zay atao zany zavatra zany tena ary fanamarihana efa natao satria marobe ny olo-pirenena zany nandritra n'izay taona maro ny fandimby zay no mahatsapa hoe ny fifidianana zay atao eto amin'ny firenena atao tsy misy dikany na tsy misy akony akory fa atao zay tiany mpanao politika atao no atao ka na mifidy izahay mamety na tsy mifidy izahay de tsisy dikany zany rehetrarehetra zany de nivoaka ny enam-pitoerana lay tahampandraisana anjara amin'ilay fifidianana izany rehetrarehetra zany de taratry ny tsy fifampatokisana sy atao amintsika mihitsy hoe faharavan-drafitra eto amin'ny firenena ny taratry ny efa tsy fahombiazany ny fomba ny tantanana itsony ilay ataontsika hoe fifampitondrana eto amin'ny firenena ilay fahatapahany lay tadipotra mampifandray an'ilay vahoaka sy ny mpitondra ary ny fikarampikarakara fifidianana eto amin'ny firenena izany rehetrarehetra zany no hita taratra am'izao fotoana izao ary tsy azotsika hodi tsy hita tsy azotsika vela fotsiny ny antipijoroany reto collectif de candidat reto hoe am'ity ndray mpandeha ity ry zareo am'ity ndray mandeha ity aleo mialoha ny mety korotana ambony ambany eto amin'ny firenena no izahatsika hitadiavana fandaminana aleo mialoha izay mety savorovory lalina sy mety savoritana aritra ny taonany maro am'izay mety crise post électorale mialoha ny fifidianana no hoe ametrahana mialoha fisoroana mialoha izany rehetrarehetra zany ka mba voatomboka ilay fifidianana dia fifidianana madio eken'ny rehetra no hirisona zay zavatra zay zany lay mahasamihafa ny endri-dalao sy ny zava-mitranga amin'ity ndray mandeha ty eo amin'ny resaka fiainana politika zany hoe ny fakana lesona tamin'ny tantara no mampijoro an'reto collectif de candidat ireto ny fahitan'izy ireo ny amin'ny olana samihafa sy ny atao hoe fiatraikany ny krizy teto amin'ny firenena any amin'ny lafiny toekarena fitarany tetezamita ohatra raha sanatry tsy maintsy miditra tetezamita ny resaka famoizana ain'olona ohatra raha sanatry tsy maintsy hiditra amina lojikana fifandonana ny fiatraikany fivakivakiny sy ny fisaraham-bazany samy malagasy ohatra na olo-pirenena tsotra na amin'ny tafika raha sanatry ka tonga any amin'izany vokatry ny mety didy avoaka amin'ny resaka valim-pifidianana tsy hoeken'ny rehetra zany zavatra zany no soroana mialoha ary eto de misy message voaraitsika ray aman-dreny Jacques Ralitera sy Fanira Zafimanatany avy amin'ireo mpianatra malagasy moniny eny Ambohipo fa de tena hoe mahakasitraka ary mandefa ny angarediny izy ireo am'izao fotoana zao eny an-dalana no manaraka na zareo zany ny tena sambatra satria tsika zany eto amin'ny plateau tsy de tena mahita mivantana ny any fa am'izao fotoana zao misy sady mahita ny eto amin'ny plateau no mahita mivantana n'lay zava-mitranga eny Kianja de mandefa n'izay fakasitrahana zay raha ny tena marina tsy izahay eto amin'ny plateau ny zava-dehibe tsy izahay eto no important fa ilay fahafantarantsika hoe
misy firenena tsy maintsy arahana mijery am'izao fotoana zao ary misy pratika politika tsy maintsy hovaina am'izao fotoana zao izay no zava-dehibe ny firotsahan'ny olo-pirenena manatevin-darana ny hetsika mpilaminana sy ny fijoroana fitakina fifidianana madio dia fandraisana anjara goavana amin'ny fandaminana ny firenena amin'ny hoavy fandraisana anjara goavana amin'ny fametrahana antoka ho an'ny taranaka faramandimy fa azo atao eto amin'ity Madagasikara ity no mametraka fomba fanaovana politika izay handamina ny firenena amin'ny hoavy handamina ny fitantanana ny firenena handamina ny fitantanana ny fiainam-bahoaka handamina ny fitantanana ny volam-panjakana handamina ny fitantanana ny raharaha-pitsarana handamina ny fitantanana ny raharaana tany ady tany handamina ny fitantanana ny resaka sosialim-bahoaka iray fijoroana am'izao fotoana zao ka rehefa ny mpianatra no mandefa mesazy maro samihafa mpandalo pahaizana eny amin'ny anjerimanontolo fa ny Razafy Manantany Jacques Ralter sy Ratolo Janahary izay teratremikeko ambady ko rehefa ny mpianatra no mandefa an'izany ako zany aty amintsika mahatsapa hoe de tena zava-dehibe zao etsika izao dia everitsika fa misy taram-panantenana zany fa ny Razafy Manantany fa tsy ny olona rehetra akory no efa kivy am'izao fotoana zao ary tsy ny olona rehetra akory no andairany famendrifendrona amintsika am'teny izao izay no mahazava-dehibe an'le hoe inona no fanapahakevitry ny ACC satria raha mijeritsika aloha zany ny rafitra izay hoe manapa-kevitra eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao de tena isy ako lehibe izay mety hotsokevitra na fanapahakevitra na avy ho avoaka ny fitsaranavy momba lalam-panorenana ny amin'izay ho toy an'ity raharaha ty Jacques Ralter Faniry Razafy Manantany eny ka zay indrindra le atao hoe fanapakevitry ny ACC io zany no hitondra tsika any amin'ny atao hoe filaminana raha tandalana ihany koa ny ACC averiko zay zavatra hoe tandalana satria ny lalàna dia natao anan-kery satria rehefa mivoaka dia tsy azo valozana ny vahiny hafa ny tiako ambarako de isarako reto candidat 12 satria izy ireo no tonga eny amin'ny vahoaka hitondra n'ilay hevitra hoe mila ny fifidianana mangarahara sy manaraka ny lalàna fenitra no alehany tsy mety mihitsy ny tenen'ny ireo mpitondra manko hoe ho alefa eny Antsonjombe tsia satria vory ao de inona no azo atao tsy misy zavatra azo atao araky ny teniny teo hoe mila fanomanana be zany zavatra rehetra zany fa mbola mendrika mihitsy reto candidat 12 reto satria tonga mandeha tongotra mamakivaky ny arabe eto Antananarivo mijery ny fiainam-bahoaka sy ny zavatra tokony hoe reto izahay fa tsy manaiky ny atao hoe tsy fanaran-dalàna betsaka zay efa niatra sy ny ainana tao anatin'izay efa taona sy tapan'izay enikatra tena zava-dehibe zay fa zay mihitsy tsinona no ataotsika hoe antony ijorony am'izao fotoana izao tsy fanohanana candidat zany ty resaky ty hoe candidat anankiray na roa fa mbola tsy antsika satria mbola tsy fifidianana fa ilay hodidiny fifidianana mihitsy ilay atao hoe fiarahamonina misy atsika no jerena ilay fiarahamonina politika mba isin'ny atao hoe fifanekenany amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay ho atao eto am'izao fotoana zao misy teboka anankiray koa ty tsara marihana zany ary ifampizarana amintsika olo-pirenena satria de misy ihany ato no mametram-panontaniana manontany anay hoe tombontsoa aniza moa no arovana amin'ity hetsika ataony ny candidat ty satria dia misy zany ny mamendrofendro raha ny fahazahoako an'ty fanontaniana ity any ambadika any amin'ny hoe ny fifidianana tsy maintsy mandeha ny fifidianana tsy maintsy mandeha fa nareo dia voarebireby fotsiny misy point zany mila hazavaina ao anatin'izay tsy misy afaka milazana mitonony eto amin'ity Madagasikara ty fa tompony Madagasikara izy na ny vondrona tokony misy azy na izay mety hompanefoefo manodidina azy tsy misy afaka tokony teny an'izay raha izay mantsinoa izy de tsy misy akory dikany tokony anatanterahana fifidianana ary tokony hovaina ny lalam-panorenana alana ao anatin'ny lalam-panorenana daholo izay rehetra miresaka demokrasia izay rehetra miresaka vahoaka izay rehetra miresaka olo-pirenena tokony hovana ifotony zany lalam-panorenana raha izay fa matoa zany tsika miresaka hoe fifidianana ny dikan'ny fifidianana de tsotra
fiverenany fahefana nampindramina eny am-pelatanany tompony ary ao anatin'izay fiverenany fahefana nampindramina eny am-pelatanany tompony zay dia ny tompony no misafidy hoe alefa izandray ilay fitantanana n'lay fahefana ny fikirakarana n'lay fahefana amin'ny fijeren'ny tompony ny tombontso azy amin'ny fampiasana n'lay fahefana ilay vahoaka ny tompony eo dia ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia ilay vahoaka tompony mihitsy no miraviravitana manoloana ny fomba nampiasan'ny teo alohan'lay fahefana nampindramina tsy misy repera tsomo zany ary very repera hoe makaizy izy ity dia lasa misy olo-pirenena ohatrany hoe borsiny na iarana karazana lavage de cerveau dia tratra ny famendry fendrona ohatran'izao hoe voarebireby fotsiny sisisa satria lasa tsy mahatsapa intsony ny mahazava-dehibe azy ilay olo-pirenena dia izay no antony fampitaizantsika amin'izao fandaharan'izao hoe tsy resaka kandida izy ity re olona na resaka olona ray sy roa izy ity re olona fa ilay firenena sy ny fiainam-pirenena mihitsy ilay vahoaka ao anatin'le firenena mihitsy fa indrindraindrindra ilay hoe olombelona miaina eo ambonin'le firenena manoloana ny rembe-ananan'le firenena ny fitantanana an'ireo rehetrarehetra reo zay le edivantsika hoe mba ho ara-dalàna ny mpitondra tonga eo amin'le fitantanana firenena dia atokavana amin'izay fifidianana madio sy ara-dalàna aloha tsy afaka moka mpitondra fanjakana ara-dalàna mahafantatra ny vahoaka ny fidy azy ny fifidianana maloto tsy ekeny ny vahoaka rehetra eo amin'le firenena zay zavatra zay zany mila azavaina eny fa tsika olo-pirenena tena mampalahelo ary tsy fanomezantsiny akory ilay ambaratsika ombenembeny hoe tsy ampy lay tapahatakarana amin'ny ankapobeny dia lasa be dehibe no hoe aiza aloha ny haniko hoanina sy ny sisa dia tsy mahatazana ny lavitra itsony zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'lay arenina amin'izao tolona izay atrehana eto amin'ny firenena izao ratsy zao ary tsike no eritreritra n'zany rehetrarehetra zany ka ahatsapahantsika olo-pirenena hoe ndao ifidy mindao tena ifidy atokisantsika n'izay valim-pifidianana dia rovina ary tsika no ikatsaka izay atsara n'ity tanyrazantsika ty faniry razafy manatany ya ny vaovao mirotsakatso a dia efa misampanana mbopo zay fantatry ny rehetra nle mivarotra fanafody moa zany reo kandida efa eo ambonin'ny fiara pick-up izy ireo zany a sahirana de sahirana ny namana eny aterana manao ny fankatsary akaikaiky satria zao hitantsika amin'ny sary zao le izy a tomefy de tomefy vahoaka zany a eny ambopo eny a ny kandida tahina razafinjoelona ajo andrenana arivelo aloha tonga dia alefatsika ara le feo satria kabary ny kandida namana teknisianna dia manaraka avy atrany isika any amin'ny toerana zay andraisantsika ity fandanina angaretiny ity
eny ary ny namana Siratolo-Janahary ao efa mijery ny vahaolana momba n'le feo a ho atsika ny tokantrano any fa ity sary ty aloha zany de sary eo am-bohipo a aty arinan'ireo candidat ny misy ny mpanao gazety maka ny sary am'izao fotoan'izao a manakona kely le objectif ny tanany le namatsika maka sary a raha azo ampitaina mba somary fomban-javatra moa zao rehefa ao anaty ambiance de somary takona fa zao maninona no be deabe tahaka an'izao ny olona de mazava be misy hevitra efa mipity eto a misy farisen-dahatra efa mipetraka eto ary fantatry ny olona fantatry ny malagasy ny hoe toy ny ahoana ny mahazava-dehibe an'izany fifidianana madio izany a ntsipihetsika teo ihany koa fa tena fararan'olona ny faritra Ambohipo satria tsy avy eto Antananarivo rery ihany fa ny zanaky Madagasikara iray manontolo mihitsy a no manovy fahalalana eny amin'ny anjerimanontolo ary ny ankamaroany de mipetraka amin'ny faritra manodidina an'Ankatso de ampahany zany a ireto hitatsika ireto fantatsika moa fa tsy akalamanjana ity toerana ity zany hoe tsy amina toerana manokana natao amin'ren'olona fa amin'ny lalana zany a izay nasina faritra fa ny fiara mivezivezy fotsiny ry ambadiky ry a dia teo no mba nalaladalaka kely a hita fa ny reto candidat reto eo amin'ny vahoaka raha efa afaka enona ny votoatin'ny kabary dia raha tsika avy hatrany ny feo namana teknisianina samihafa mbola eo daholo izahay nameny ny fitsarana vombany lala-panorenana fotoana am'izao 12 zao efa tary zay fa tsy maninona kory fa mba afaka miandro kely angamby izy mitoya ny tolona atsika ny tolona imbonana de mba hanaganana Madagasikara ho fototra ray aloha zay vao miazakazaka tsika rehetrarehetra amin'ny fifidianana ataona re olona any anaty ambiance daholo rendrendrendre de mivadika le selfie voadona kely dia tsy ometsika ny tokantrano antsiny fa de tena hoe miasa araka ny tokony izy miezaka tena isorana be mihitsy ny namana teknisianina latsaka ary zala fa de tena mahafinaritra fa de mitoy aloha ny izany mpanao gazettsika ionina saina naika sary teny fa de ny mpanao gazety eny ankanja koa mba hitahita mba tsara hitan'ny olona ny tokantrano ihany koa ny endriny hoe reny ny bandy rehefa tena miasa ao anatin'ny asa fanaova gazety daholo moa zany ambiance rehetrarehetra zany fa manahoana mbola misy ve ny sary sy ny vidéo atsika eny ankanja ho an'ny namana teknisiana ao ambadika ao mbola misy eny ary andray vahiny tsika eto amin'ny plateau anatin'izany de toizantsika foana ny famakafakana Andriamatoa Boto Clément Christian avy any Marilambo zanaky ny faritra Tsinanana miaraba anao tonga soa eto amin'ny plateau eny miaraba ny teknisianina amin'ny Cool TV ary miarahaba ny vahoaka malagasy sy vakovolo ary ny faritra Tsinanana ary koa ny any Marilambo eny ary gamba hita taratra zao fa ny tolona zay atao zao makasitraka an'ireo candidat zay nirotsaka antsehatra am'izao fametrahana ny tany-tandalana zay ny tadiavina ka zay ngamba no azonay idirana lalana koa satria ny alana avy any satria tanyrazana raha manana ty Madagasikara ka tsy mety amintsika zany andeha hoe entina vazaha zany efa nitolomany ray aman-dreny reo tamin'ny 47
zao ve de mbola vazaha saritsarina hitondra nyty Madagasikara ty tsy mety tsika zay tsy misy mijoro andre matoa Clément Christian ny fanotaniko zany satria avy any amin'ny district any Marlambo ianao ny olany ve ireo mpiray-tanindrazana amintsika avy any amin'ny faritra samy hafa any ve tena azonao antoka ny amin'ny hoe mety hoe tena mahafantatra tsara ny mahazava-dehibe le ijoroana tsika ity zao a eo amin'ny fantso tserasera miisa any amin'ny 10 ny mandefa ny fandaharana angaredina misy antsika amin'izao fotoana zao a fa amin'ny andavanandro reo vahoaka reo any ankamaroany dia saika hainao manjery vitsy fa tsy tenenako hoe niarany amin'ny STV mairery any dia ankilan'izay any koa ny vaovao enonay mpanao gazety ny fisiany atao hoe fampiasana ny ratsamangaiky ny eo anivon'ny rafi-panjakana samihafa zany a manery ny karazan'olona samihafa hiditra anaty antoko ohatra manery ny karazan'olona samihafa hiditra any anatina atao hoe mpanohana ny kandida ny fanjakana ohatra zany ny karazam-baovao enona ka ilay cause ilay antony ijoroanareo zao ve mazava amin'ny vahoaka eny fotony raha ny fahitanao azy na dia ambanivohitra Marlambo matsapa zany fa misy ny serasera amin'ny Facebook zay no ahafahany vahoaka any malala bebe koa ny vaovao makasika dia miaito Madagasikara fa ny mampalahelo amin'izao satria Marlambo anatin'ny faritra Atsinanana district farany atsimo indrindra agnatin'ny faritra Atsinanana ary tena lazaina misy fa enclavé na ny tsy afeniko anao fa na ny Jiramany antsika miteny zao ny gasoil ny camion mitondra ny Jirama mbola tavela vao hiditra ny Marlambo 5 km tsy idirana Marlambo mbola misy pont amboarina satria zany tsy tena mahatonga anay hoe latsaka ny katerena ny vahoaka ny Marlambo miresaka jiro ary latsaka ny katerena misy zay hay any satria na ny réseau ampiasaina ny telemany tsy afeniko anareo fa tsy 4G aty 4G na 3G tsy anagnany ny district ny Marlambo zany zay zany mahatonga anay anady agnatin'ny ravokatra fa ny réseau orange mandeha ara-dalàna igny zao mba ahafahanay manao serasera ahafahana mahita ny vaovao fa ny mampalahelo fa ny radio na ny raha zany tsisy ahafahana maheno an'izay fa dia hoe le manana canal plus zay ihany no ahafahana maheno an'izay vaovao zay ary zay le mahatonga anay mihitsy hoe aloha hoany mba satria marary ny tenanay anatin'ny district ny Marlambo satria io no antony mahatonga anay hoe bon hiakatra atsika andeha any amin'ny 13 mai ary tena nameno laharana agnatin'ny fitokonanareo ny zahay avy any Marlambo ka zay moa no mahatonga anay hoe raha ny zava-misy dia ataoko hoe mijoro ary tsy maintsy mijoro atsika fa gasy raha mbola gasy dia tsy tokony hijoro mandrakariva ary ity zavatra ataon'ny ACC fiantsonany candidat isorako aloha ny ACC nandray andraikitra amin'ny fiantsonany candidat inona anao tenainareo amin'izy ny antanainay zany dia hoe mba ampitony ny vahoaka fa nefa kosa dia mitodika amin'ny ACC ny tenanay ary ny zao rehetrarehetra zao ny zao tontolo zao dia mitodika amin'ny ACC satria arakaraka ny décision zay avoakany eo no ahafahan'ny vahoaka ahafahantsika gasy satria any maso zao tontolo zao any no masony vahoaka ary ny vahoaka zay eny an-dalambe eny izy dia fa hoe miteny zay aloha hiandry eto etsika hoe inona ny zavatra mety voaka avy avoaka ny ACC ka isorako aloha izy nandre le décision amin'izay hoe hiantsony le candidat 10 ary za koa zany maome anona koa hoe antsika mpiasa mpanjakana ho anareo zay tompona andraikitra ao amin'ny ministère kare ny fampatahorana an'ireo mpiasa mpanjakanareo manana zo reo mpiasa mpanjakanareo amineo ny safidiny aneo ny zo maholo pirenena ananjy fa aza teriterena vaimata ka zay ngamba ny azoko apitapita amintsika vahoaka apitapita amintsika agnatin' zao Madagasikara malalatsika zao ao anatin'izay ndre mato Clément Christian ny miresaka an'le hoe tery vaimanta sy ny sisy ianao hita taratra atrany Marlambo ve ny hoe fanerena mpiasa mpanjakan'osany ahoana ny endrika isehony zay satria maromaro ihany zany ny district efa nahenonan'izay amin'izao fotoana izao fa ilay adiriny any afaka manome ohatra mazava ve ianao momba an'izany maro ny zavatra misy satria na dia ny polo taona mpampianatra ny couleur orange moa ve tsy manana tokony manana logo manokana zany éducation ohatra na ny fahasalamana tokony hipetraka zay fa tsy tokony hoe logona antoko no entina ataon'le mpampianatra ataon'le any amin'ny fahasalamana any amin'ny bureau-mpanjakana
zany kosa tsy ekena na ny télé zay jerevantsika zao ane tsy afeniko fa misy bureau-mpanjakana manana télé fa ny TVM de ny Viva zay ihany no mandeha zay zany de fa tsindry zany satria mampalahelo satria le olona manana zo fototra ny olona malagasy ary zay ny mamalagasy ny divatsika zany tamin'ny 47 iadiny zany falevoantena zao ve tsika de hiverina indray ve oentina frantsay de didy jadona foana hiasa amin'ity malagasy tsika ty Madagasikara tsika ka na zany de miteny hoe mieritrereta nareo fitondrana ty fandimbiasana io fa raha izao foana ataotsika anatin'ity Madagasikara ty de tena ho sahirana eto foana tsika fa zao zany fomba tokony hialana aminazy satria mbola tsy ary nisy teto amin'ny tany sy firenena zany candidat zay irotsaka ho fidina ny tambatra namoaka hevitra io samy manana ny politikany io fa nefa kosa hoe tia ny lalana izoratsika de mijoro de hoe aloha avotana ny malagasy avotana ny Madagasikara manahoana afikenefa fikarakarana fifidianana ao zao fotoana zao any satria misy le candidat mandeha le candidat tokana manivaka iny moa zany na tiana tsy tiana ataony ihany ny azy zany amin'izao fotoana izao manahoana zay fikarakarana fifidianana amin'ny ankapobeny zay amin'ny district ny Marlan misaotra anao nametraka zay fitena zay vonaraina za de vonaheno fitsony atreto isorako zay district ny Marlambo fa na afisy mbola tsisy mipetaka na ny trait na ny numéro 3 zany mbola tsisy ihany ka eto moa zay de mafantatra hoe na ny olona zareo matsapa hoe gasy ihany allo gasy de gasy ihany ka zay ngamba ny azoko ny lisy mpifidianana ny fikarakarana ny pro-pifidianana sy ny sisa manahoana reny zany de atao hoe mampalahelo satria na misy olona tsy afeniko anao fa hoe tafiditra anatin'ny liste électorale tam'le nisy liste fanondrony voalohany de nijerevana anaty liste aty afara nivoaka am'izay le izy tsy ao anaty liste n'le olona zay le tena hoe inona ny ty ataony asa ny seni ny seni ve ny mpanao sezi ve no tsy mahay na ny inona fa matoa le olona mikarakara an'le izy de mba hoaka satria io zany ciblena foana hoe antokony tsy milamina zany tsy milamina zany liste électorale matoa tany amin'ny district ny Marlambo nisy fanovana chef district misy antony zay ngamba ny chef district anovana nisy ny fanovana chef district tany Marlambo ary ny korontambe ary tsy afeniko tena korontana fa zay moa zany lamina ny fanjakana zay de hoe zany mety fa nenay kosa aloha zany de atreto de fitakina le zoma malagasy fitakina le zo fototra ary famerenana ary tena teneniko hoe tsisy district adino anatin'ny faritra fa Marlambo re tompoko tsy tsaroana ve sa tsy anatin'ny carte anatin'ny Madagasikara ve zay zao zava-misy any Marlambo ino fomba fiteny moa le hoe tsy misy district adino fantaniko farany tao anatin'ny propagande nataony filoam-pirenena teo aloha zay mandeha moa zany amin'izao fotoana zao tany Antsiranana namaly de niresaka ny amin'io tena nahavita fotodrafitrasa nahavita nampandrosony nanatsara ny fiainam-bahoaka sy ny sisa le lafiny sosialy mifamatotra amin'le resaka fotodrafitrasa sy toe-karena manahoana ny situation any Marlambo amin'izao fotoana zao ny situation aloha zany de tena hoe io moa zany ny lalana zany tena hoe lalan-draha zay mampivoatra ny raha rehetrarehetra fa io zany raha vao ohatra ka tsy tafapetraka zany zay le hoe lesaka lalana satria misy fanamboaran-dalana ny any fa passement zay lazako anazy to de sako ny teny hoe passement le izy fa tsy le hoe fanaovana lalana hoe totofana de vely eo de avy le orana de simba le lalana le lavaka ihany totofana zay ngamba ny azoko abehezana anazy fa tena hoe mijaly anklavezany Marlambo ary surtout zany faritra tsy nanana zany tena lazaiko hoe mila fanavaozana ary tena avokavoka ny Madagasikara zany faritra tsy nanana zany satria ao daholo ny zavatra rehetrarehetra eto miditra eto Madagasikara eny ary Andriamato Boto Clément Christian avy any amin'ny district ny Marlambo olo-pirenena tompona andraikitra ihany koa zanaky ny faritra tsy nanana iny nandalo teto amin'ny fandarana angaredona tamin'ity androany ity de mbola mitony fanangonam-baovao namana faniry Razafy Manatany
am'izao fotoana izao asa misy ve ny vaovao fanampiny a tsara apitaitsika satria rehefa atoandro ohatran'izao moa tsika manam-pahazarana hoe misento kely ao anatina dokavarotra satria ny fahitalavitra samihafa ihany ko dia manana fifanarana so votsitra ny client dia tsy mandray votsika amin'ny farany volana ny candidat moa zany a ny kabary teo ialatsiny amintsika ny tokantrano moa zany fa somary tsy de tena tsara ny fandraisana an'le kabary ny candidat zany fa ny azo lazaina de hoe manameloka an'izao zava-misy amin'ny fampiasana heritritra ny firenena mikambana zany ary nentina andriamatoa Roland Ratserika teo andriamatoa ajo Andriananarivelo koa dia niresaka ny amin'ny hoe tena milamitsika fa mangataka aminareo zahay mbola atsony ny ACC dia amonjy an'izay fotoana amin'ny ACC izay ny vahoaka moa zany entin'ny fahamakany eny laza alova miaraka eto tsika fa mbola no fandaminana ny candidat zany fa ny candidat efa lasa namonjy fotoana ny amin'ny ACC ireo solombavam-bahoaka ny atoerana zany no niakatra eo ambony pick-up indray am'izao fotoana izao dia miandry isika eo ny olona dia miandry isika hoe makaiza sy makaiza indray ny lalana inona no ambaran'ireo solombavam-bahoaka manao samboady zay eny atoerana eny zay aloha zany zava-misy indray am'izao fotoana izao manamarika fotsiny any Andapa dia misy fanambarana natao ny mpanaradiany collectif de candidat any Andapa Atsirabe mihetsika any amin'ny Mahazo Arivo ngamby izy ireo zany any Atsirabe zany no manao an'izay tanjotra mpilaminana izay fianaratsoa ihany koa mihetsika am'izao fotoana izao mahajango maly efa nanao am'ty androany ity mbola anao amin'ny sabotsy zao ihany koa fantatra fa manomana ny hetsika goavambe mahajanga Tomasina efa namoaka fanambarana fa andray ny hetsika ihany koa izy ireo zany rehetrarehetra zany vaovao zay manerana nosy ho hitantsika daholo aloha fa ny maso aloha amin'ty androany ity dia eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroana enkaza rakoto manatsoa eny ary tena mitodika entsika ary hitondrantsika famakafakana izany mbola nyray vahiny ihany koa tsika rehefa avy eo aorinan'ny fotoana ho an'ny dokavarotra sy ny sisa hitondrantsika famakafakana ny vaovao miainga avy eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroana ireo fanambarana samy hafa dia ho arahantsika ihany koa ary efa avy eo avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara fa isentro kely lohantsika ary vetivety aza misaraka aminay générique aloha dia dokavarotra avy eo dia mandeha indray générique iverenana ny fahitalavitra rehetra dia mitoy ny fandaratra